Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao. Andro vaovao izay nomen'ilay nahary antsika. Efa misokatra ny lanitra aloha zany. Raha ny eto Antananarivo renivohitra ka nahoana moa isika no tsy isotra n'ilay nahary. Teo amin'ny tapabolana mahery teo no niaina tao anatin'ny herika matevina, orana sy ny sisa dia tsy nisy zavatra hoe tena nandeha araka ny tokony izany ny fiainana. Fa lamba ny sasana tsy maintsy sasana, dia tsy maina ny lamba tena sorena ny isa-tokantrano, sahirana ny renim-pianakaviana satria masiso le lamba voavin'ny sasana, dia raikitra ny fimenomenomana ao an-tokantrano ao. Tsy maninona zany fa lalam-piainana daholo zany rehetrarehetra izany, ka dia isorantsika ilay nahary no ny mazahoantsika zany andro efa mihiratra aloha amin'ity alatsinainy ity. Ho hitantsika eo indray ny hotoyany, fa dia ny faniriana dia ny hoe mba hita an'izay ho tadiavina isika mianakavy, ary efa mandeha ihany koa ny tsodrano ny ray aman-dreny, ary zava-dehibe ny tsodrano ny ray aman-dreny. Na zany ho antsika eto an-tanindrazana na ho antsika any ampitan'ny ranomasina dia tsy misy anavahana fa dia arabaina, ataotsika araba ny manjakamiadana, tonga dia mahafoka be, tsy misy anavahana hoy isika fa dia samy mahazo ny rehetra izany. Tsy azo atonona ny teknisianina marobe na ho an'ny eto amin'ny foibe, eto amin'ny MBS, radio sy télé, na ny any amin'ny radio Mada, satria eo ihany koa ny radio Mada, eo ihany koa moa zany ny mpikirakira ny Facebook sy ny YouTube, ahafahan'ny any ivelany ihany manaraka ny fandarantsika, dia tsy misy anavahana zay satria ireo teknisianindreo no lakle mampifandray antsika mianakavy amin'ny alalan'ny feo sy ny sary. Ahoana ny mety fandarantsika ny fandrindrana sy ny hoe programa zany? Tsy dia misy ny fiovana aloha, fa toy ny mahazatra ihany rehefa alatsinainy toy izao dia eo ny député Jerry Randrembolaina izay voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny distrikany Avaratrano. Eo ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy izay voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara ihany koa, fa tao amin'ny distrikany Tsimondrano. Manakambara daholo zany député izany manoloana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao, ny resaka hoe tontolon'ny tantsaha sy ny sisa manakambara izy ireo. Eo ihany koa namana fanira Zavamanantany izay mpanao famakafakany eto amin'ny fandarana ho avy izy fa efa ny andalana any. Fa ankoatran'izay izay miditra voalohany, misehatra voalohany eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS radio Mada dia ray aman-dreny anankiray efa maro ny mahalala azy, Dadaleba, zay no fahalalan'ny maro azy, Dadaleba avy any Akatomanga. Ramiandro Noel moa no tena anarany. Tany amina fandarana hafa izy no efa nisehatra tato amin'ny MBS, efa elaela ihany. Fa raha hoe ny resaka miara-manonja kosa dia amin'ity no voalohany izany, ary dia faly miaraba azy isika mianakavy, dia afaka minitra vitsy eo zany izy no hiditra hiantsehatra tao anatin'ny fandarana. Fa nitsetsatsetsatra aloha tsy maintsy resahana dia izao. Tena lay iny baolina tamin'ny faran'ny herinandro iny, ilay quart de finale teo amin'ny Tchad zany, izay ny fanandrina ny parean'ny Madagasikara tamin'ny ekipa afrikanina anankiray izay ny fanandrina tamin'izany hoe parean'ny Madagasikara izany, Mozambika. Raha nitoerana aloha zany ny ara-geografika dia fanakaiky Madagasikara sy Mozambika, satria efa 100 kilometatra fotsiny ny elanelany sarahan'ny canal de Mozambika. Fa ny eo amin'ny baolina kitra kosa dia tsy mitovy, satria tena naseho an'ny malagasy zany hoe zany ny baolina adigasy. Misy mitena raha hoe baolina tambary, fa nalasa dala ny Mozambikanina, ary tsy Mozambikanina ihany ny tena sahirana nandritra nyity tranony ity, fa ireo rehetra izay nifanandrina tamin'ny malagasy, na i Soudan io na i Ghana zany anie ireo olona efa tena enjana be zany amin'ny resaka hoe tontolon'ny baolina kitra. Fa dia nahita faisana nanaovan'ny malagasy azy, satria nampiseho amin'ny malagasy hoe zany ny tena baolina malagasy, zany ny baolina vokatry ny tany zany.
fa de efa nitsotsofina azy mozambikanina efa tany amin'ny 70 nitra mahery tany vao nahita an'le but anankiray fa efa 3-0 mihitsy baolina iny raha ny fandehany fa ny filalao an'ny malagasy ny fandrindrana sinsisa nalafiny teknika io na mifandraisan'ny mpilalao io ary eo ihany koa ny mpanazatra roro izay ambolona voaositra indray ho mpanazatra mendrika indrindra hatreto tamin'ity tranona 13 sy 20 ity de tena nanao ny aintsy ho zavatra ny malagasy ary zay le hoe toe-tsaina tahaka an'izany no zany zao ry daky zany mitsikitsiky zany de ry sotsiry de eo ihany koa ilalaina zanakakadimangy io dadaleba ya ho avy eo tsika resaka an'io tsika raha avy eo fa de tao zany aloha isaorantsika be de be mihitsy ireo zandry kely ireo zany navita dingana agoavana be demi-finaliste aloha zany tsika treto teo amin'io tranona io tena hoe tsara zany vokatra tsara zany na inona tenenina fa zao fotsiny aza japina amin'ny resaka politika sy mety hoe atao fitaovana politika indray resaka baolina kitra io fa ny malagasy io baolina kitra io tompoko de mampiray malagasy na inona hoe fironina politika na inona fironina politika nampiray malagasy io ary mivoaka teny amin'ny arabe ny olona izay tety amin'ny MBS nandenody tamin'ny folo sasany alina tamin'ny 1 saika tsy tafavoaka tao apasika tao teny Analamaintsy teny Ambotra Raba teny de fiara tsy saika tsy tafavoaka satria tena mifaly ny olona de mifaly satria dikan'izay zany mampiray ny malagasy zany ity resaka baolina kitra ty ka sao de misy meritreritra any ambadika any hoe nde ho japiko ty ande ampiasaiko ty ampiakatra ny kotiko satria ny kotiko efa ambany de many eo amin'ny resaka politika matoa ny kotiny sasany midina ambany de many tompoko tsy noho ny vahoaka malagasy fa noho ny tsy fahaizana noho ny tsy fahalalana noho ny tsy fanajana ny mahamalagasy ny malagasy mbola hoetiny dada lehibe eo noho ny fanamaivanana ny mahamalagasy atsika dia misy mantsy le mandrabiraby hoe inona koa zay gasy kely reo mba nisy fitenenana mpanao gazety mpanao commentaire frantsay teny tahaka an'izany hoe tena tsy napozina ny nataon'ny malagasy de hoy ny tena hoe tsy napozina ahoana moa tsisy an'izany tsy napozina zany fa malagasy manana ny maizy azy ireo boikely reo zany dia mila karakarainy reo raha misy ny vola aza vilivily ameo azy ny volany fa tsy ohatran'le tamin'ny barea le professionnel fatatsika tamin'ny teo aloha teo reny barea professionnel le mikaramany velany misy resa-bola atao de ahoana moa zany ny volan'izy reny lasa misy menimenina ny aty am'izao rety ahoana sinsisa rehefa natotona fikarakarana tompoko alao karakaraina ny gasy fa tsy mivazahary no fikisanao fa malagasy manana maizy azy be de be ny lesona azo raisina am'ireny tamin'ireny baolina ireny be de be ny lesona azo raisina fa io zany na eo amin'ny tontolo ny baolina na eo amin'ny sehatra hafa de karakarao ny malagasy fa malagasy mahay aty amin'ny resaka fambolena karakarao ny tatsa malagasy fa tsy hoe hiteny ianao hoe ikarakarany sosialy de anafatra vary avany ivelany ianao raha vao manafatra vary avany ivelany na avany Inde na avany Chine vary faranao de manatavo ny tatsasino manatavo ny tatsa vietnamianina fa maninona tsy karakaraina le tatsa eto Madagasikara zay efa ny mpitondrany fandimby efa namatam-bronina ihany fa efa nataon'ry Andrenampomerina ry Andriamasina Valina tany aloha tany be tsy mitatatra sinsisa efa nanao ny asa efa nisokafan'ireo mpanjaka ireo ny lalana dia nandimy fotsiny ny tateoriana nanatsara sinsisa tonga ny teknika sy ny ohatran'izany fa karakarao ny malagasy fa aza milingilingy ny amin'ny hoe ny any ivelany ray no mahamatimaty atsika reny zao eo amin'ny resaka baolina kitra ihany notokanana le kianja amin'ny barea ty mamasany ity ry Samuel Eto'o no mena voninahitra eto atsona avany ananina any ho tonga aty nefitsika manana pilalao tena manana maizy azy zao roro manana maizy azy nasandratry roro mihitsy ny hoe baolina kitra malagasy io na baolina tambary lazanany io na hoe baolina inona io dia reny ny tena vokatry ny mahamalagasy tena baolina malagasy reny ona tamin'ny izy teo Mozambique reny na tamin'ny Soudan na tamin'ny Ghana reny ny tena baolina ety amintsika le petit paquet kely lasa adala ny afrikanina ka mahavoa zany de ny hoe maninona raha karakaraina tsara
Anotofana ny heritsika tamin'ny androny club am'reny ne reny ne zoera teto daholo tao amin'ny Sotema Conrancienia zany fa ngary mpilalao tam'reny nga nisy ny lalao tany ivelany tany tsy hoe ahoana akory ny tateoriny hoe misy milalao any ivelany tsy any tiatsika tenenina fa le hoe isika malagasy manana amin'ny maizy atsika de hoe afa ihany rangany adigasy reny baolina tany amin'ny tranona reny satria nampitantara aza de tena ny haiko hoe fa inona ary zany baolina ataon'ny mpilalao malagasy zany ahoana ary zany taktika zany ahoana ary zany teknika zany ary teo tsy nisy hoe ianina ny vedety na hoe ianina ny vedety de hoe etehatra amin'iny ohatra zany zao ny portugais de hoe raha vao tsy misy Cristiano Ronaldo zany eo amin'ny ekipa pirenena portugais de ohatrany hoe maivana raha vao tsy misy Messi zany eo amin'ny ekipa pirenena argentin de ohatrany hoe maivana raha vao tsy misy Neymar zany eo amin'ny ekipa pirenena brésiliana de ohatrany hoe hafahafa be raha vao tsy misy Mbappé sy Benzema zany eo amin'ny ekipa pirenena frantsay de ohatrany hoe hafahafa be fa nen'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ity tranona ty tsisy an'zany tsisy hoe raha vao tsisy any anina raha vao tsisy any anina de tsy eto io de eo ne nisy fanoloana mpilalao nampidirina ne ry Jean-Yves de i Rado ihany ko fa taty amin'ny deuxième mi-temps fa tena mety foana ary le fiarahana zany tena ao tsara mihitsy miaraka amin'ny toromarika omeny ny mpanazatra Roro petit paquet tena petit paquet kely lasa gaigy mihitsy ny mozambikanina ary de tesitra zay moa tsy mahay teny mozambikanina fa asa eny miteny ratsy angamba sisany tsy nataon'le mpanazatra ny Mozambika kanefa tsy zay tsy hoe le zoerany tsy mahay nininina ny mozambikanina fa tsy tandry zareo mihitsy zay andraisana n'lay lalao an'le malagasy zay le izy tena hoe miara-mirona rikala anina zay mihitsy le izy miara-mirona de tsika moa zany samy faly daholo na nlaonan'le izy lesona azotsoana fotsiny zany de zao rehefa misy ny zavatra atao zany ary tsy mibaolina kitrany fa natanjahantena tompoko ka hoe io ndray mety ho japin'ny sasany ray tena manampy ahoana raha ohatra ka hoe resaka ekipa pirenena zany ny malagasy ray manontolo ny manampy ary rehefa manampy tsy mila mioeraoera hoe ka tena nanampy kosa ane zao nanampy ane ihany zay tsy teanony anarana eto fa ny malagasy ray manontolo ny ao an-damosiny io ary be deabe ny nanampy fa ngamo ny fanarahan'ny malagasy an'iny lalao iny tsy fanampiana na miferetatory ara tam'ireny be deabe ny nanajanona ny asa mihitsy fa hoe hijery baolina dia efa fanohanany zany ka tsy tokony izy mihitsy hoe ka nanampy manokana amin'inona fa nga hanao rery ny ekipa pirenena malagasy any malagasy rehetrarehetra io fa raha ohatra ianao manana andraikitra eto amin'ny firenena dia ataovy ny andraikitra ao ataovy ny asanao tandrify amin'ny raha hoe misy fanampiana sy ny sisa ny politika mpanjakana momba ny fanatanjahantena tsy baolina kitrarerika eo akory ny taranjeto fa be deabe ny taranjeto ka raha ohatra zany zazany mizesta hoe nampy ny baolina kitra malagasy apio koa ny lutte apio ny judo apio ny karaté apio ny atletisme apio ny basket apio ny hand apio ny volley apio daholo ny taranja rehetrarehetra fa tsy hoe baolina kitra ihany atao ny baolina kitra raha vao nanomboka nitsanona tompoko mbola tsy de tena enoeno ne ahoana zay moa zany amin'ny mampanao gazety tsy maintsy manaraka an'io fa rehefa niakatra tafita kara tafita afaka tamin'ny match de poule de tafita taty amin'ny quart de finale de niakatra demi zay vao akarakaraina daholo ny amiraina ny visa sisa tany vao nanomboka ny tranona de efa tokony natao zany fa tsy hoe efa tena mezaka amin'ny boy kely de zao ka noho izany de zao le izy tsy mila n'zany hoe japina amin'ny resaka politika zany fa ny malagasy io ary zay zany mino mihitsy eto fa ireo zoera ireo zany zalareo dia ho lasa lavitra reo oka tsy atao fitaovana politika ny tanora malagasy oka tsy atao fitaovana politika ny tanora malagasy tany amin'ny lafinira ny zestery isika teto marge nazy voalohany tamin'ny vevosy karakarain'ny TF1 tany frantsa nandeha indray taty amin'ny star académique
nataony anisana hitany mahitsy napitao maniny mihitsy ny jury tetsy teratany malagasy daholo zany ka ny tanora manandratra ny malagasy fa tsy hoe i zavatra tsy zao zavatra ratsy rehetrarehetra zao no fantatra avy any ivelany any noho izany zany a dia mila ampiana ireo tanora malagasy ireo tsy mila hoe kajikajy isan-karazany hoe ndeha ho ampiasaiko indray reto fa akaiky ny fifidianana de io ndray ndeha ho ampiasaina eo tsy mety zany satria tsy hanao rery io sao de misy mieritreritra any hoe ahoana indray ny ahafahana exploité anyity de aza zao tsy fantatro indray hoe mendrika aloha raha hoe mody atandrazana de tena hoe tsy enaina ny fomba manetriketrika fa tsy tokony isy resaka loko politika ao na kely ary fa raha tsy enaina ny fomba manetriketrika dia tena hoe tsy enaina ary ny mpitondra fanjakana tsy tokony tsapatsapaka amin'ny raharaha amin'ny tena hoe anjarany ary amin'ny mpitatana ny fanatanjahantena ary indrindrandrindra any amin'ny entraîneur sy ny sisany anazy zay de eo zany de tena hoe tena isaorantsika malagasy aloha roro aloha mpanazatra sy miaraka zay staff miaraka aminy eo de eo zany aty amin'ny mpilalao dia niakatra kianja ry tantely ry berajo ry rojo ry kolona lalaina feldman dax ry tsiry ry datsiry ry misy tantely anankiray any ko de ry jean ive rado de misy an'izany ry stefano mbola ao daholo zany de aty amin'ny mpiandro sadoby ry andoniaina fanomezantsoa andre malala carbonero zany moa no filaza azy any de ry carlos sy ny sisa de inina mpiandro sadoby de ao koa ry donga ry tony ry tendry zany ry solonyaina avizara ao anatiny daholo zany miarany rona daholo zany ry zalareo ry onjanyaina patrika iasiny irina njao filaza azy any ko sy ny sisa za moa zany anarana any anatin'ny fadimantsy any amin'ny any Algeria any fa zay rehetra nandrafitra an'io zany de isaorana tokoa satria tena mba hoe nampiakatra indray zany ny maizy aza ny malagasy dia alomba karakaraina ireo tanoratsika ireo fa tsy hoe ry Samuel Eto'o no afarana avy any ananany hitokana zava-bide de inona ny idiran'ny Samuel Eto'o amin'ny kianja Bariao Mamasina inona ny idiran'ny Samuel Eto'o zay aloha mba fanontaniana mihitsy aloha zay inona ny idiran'ny Camerounais amin'ny anina ty fa nga izy anga raha mitokana fotodrafitrasany Afrika any na ny Ghana na Mozambique de iantsonisa eto Madagasikara ny anazy any ny azo ny tena karakarainy ary nanahita tsy fahombiazana ireo ekipa izay mifaninana tamin'ny mifanandrina tamin'ny bare zany na Mozambikanina na ny Ghanéanina na ny Soudanais de inona ny zavatra tsapa mbola miezaka foana ireo mpanao gazety vahiny mipasipasoka ny azy efa hita zao fa tsy mahovoka ny gasy mbola pasipasoana ihany k'izay ny olonako fa ny antsika koa andeha mba ho pasoantsika atositsika tsara satria ny antsika mahay inona koa zay malagasy ikely entaka kely ireo kely vatana le petit malgasy zay nataon'le mpanao gazety frantsay le petit malgasy de io zany tena hoe petit malgasy ahoana mivatany mety ho petit fa mivoabolina ampidiriny tonga de 3 rosiray tamin'ny Ghana 3-0 Soudan 3-0 tamin'ny izy teo Mozambique de kotio zay ka tsisy an'izany resaka petit malgasy zany io na petit inona na petit inona fa ny baolina maty any zao zany zao malagasy tena hoe tena nany amin'ny meilleur joueur ty amintsika malagasy misy azy meilleur coach na meilleur entraîneur de roro zany asa moa zany zao amaranantsika an'izay resaka zay ohatrinona moa zany zao ny volana karamana Nicolas Dupuis vazaha be tsika tsy miteny mihitsy hoe tsy navita inina izy na ohatra zao nitondra an'izay vitanisy nitondra an'izay traikefanisy fa izy vazaha traikefa mahavazaha azy aloha zany tsy maintsy entiny eo fa roro gasy reny de ohatrinona ny anakaramana ny Dupuis de hatramin'izay ohatrinona mba nanakaramana ny roro natao ny fitokanana kianja ho isika ohatrinona ny lanina tamin'ny netsonany izy teo Eto'o teratany Camerounais zay anisany milliardaire mpanankarena indrindra amin'ny baolina kitra ty Afrika zany
zany eto zany mamaika atsika zany fa ahoana am'boakely tsika nataony rakolona nahita mihitsy any lasa dala am mozambikanina ao a tamin'in'le daka baolina nampidinriny rakolona iny na kolona ozy izy zareo vahiny kolona rakolona ary de efa be deaibe ny club any ivelany any no mirangorango mitady an'ireo a bandikely malagasy reo be deaibe fa isika eto ahoana de alao miboay kely mba tena hoe isitraka ny ezaka vita amin'ny fa isika malagasy dia mahay baolina fa ny politika mpanatanjahantena eto amintsika no tsy ao fa matoa zany tsika tafita de vokatry ny ezaky ny ray aman-dreny vokatry ny ezaky ny any amin'ny fokotany vokatry ny ezaky ny any amin'ny rehetrarehetra any fa tsisy an'izany hoe piti malgasy arak'le nytenen'ny mpanao gazety afrikanina sy ny mpanao gazety any amin'ny frantsa any hoe piti malgasy ony tsisy an'izany io fa tena grand malgasy zany zao tena izy raha ny vokatra eny ary tsy maintsy noresahana iny fa dia ndraytsika ny mpisehatra voalohany zany i dadaleba izay izy moa zany dia tatsa sady mpikaroka ara-drazana dia miainga am'izay ny fanazavana zay hoentiny eo mirabanao ray aman-dreny makasitraka indrindra ndrina ary misaotra nareo atao amin'ny miara-manonja eny BS de misaotra koa nareo teknisianina manampahaizana manokana apita an'izao dinidinika atao hoe tafara eto ny tisymaniny koa mampita ny arahaba de tsika ny avaratra ny manao ny hoe mbola tsara zala valinitsika ariako hoe ambarakalo rao izy rasarake salama samy tsara tsika jiaby zala izy boka majanga eo makasitraka sy makatelina indrindra koa kehitriny izao dadaleo bare fotaka raha manatrika izao fotoana izao amin'ny makristiana indrindra ro zavatra mampalahelo miseto amin'ny firenetsika zao dia tokony hoakinitsika amin'Andriamanitra andrenanary ray mahefany zavatra rehetra zao dinika zay fanaovana koa raha mandinika ny rahapirenentsika mandeha fanoerany tsy mandeha ny fanoerany aro ny olona fitondrana nefa mbola matoky tena ihany fa mety ny ataonay tsy atoboko va koa noho izany raha izao dadaleba re fotake no tonga eto aminareo eny besy de mitondra ny fitarainam-bahoaka mitondra ny alahelonay ny alahelo zany nefa tsy sitrapo tsy atao torapo fa misy rafitra matipaika hoetitsika anatotosana zao famohana firenetsika zao ivoaka am'izao lalatsarotra zao ka raha mandiniky zao am'izao dadaleba ao enareo efefoka emma ray aman-dreny lehibe ny teny ampitaika aminareo voalohany de eo amin'ny teny soratra masiny araky ny miatoko fadimy manao hoe kanefa mba tahaky ny nofony rahalana ihany nofonay ary tahaky ny zanany ihany ko ny zanakay fa na de izany aza indreo izahay manetry ny zanakay lasa ny zanakay vavy ho andevo ary ny sasany amy zanakay vavy de efa andevo ary ny sasany entinay manavitra azy izay satria lasa ny sasany ny taninay sy ny tanimboloboka ao amin'ny atoko fadimy araha nitodika tamindreny toritenina atao teny colliseum mareny tsy miresaka betsaka ny amy pastera zaka fa ozy akosa ny amaliko azy mba jereo neo matio toko fahafito ny 17 manao hoe ary nahoany ianao no mijery sombikazo eo amin'ny masonao eo amy masony rahalahinao fa ny andro eo amy masonao de tsy mba tsaroanao akory tapaky tsika eo iny fa rehefa nidinika zao rina teo de inona malaza eto amin'ny tana sy mifirenetsika manerana ny Afrika de ny Tchad kilao mroapolo sy 2 ary anisany nandray anjara tam'izany Tchad zany ny barea malagasy zay teratany tsy nandanimbola tsy nandikarenaka nafarany anina fa may baolina ary anany nafarany anina ary tongava la fanao match fa tonga de teratamy malagasy misy zanaka kadimanga hoe lalaina mazava be aminareo ka eo tsika hitodika any amy lalaina kely mihitsy lalaina zay kely mifalalana kadimanga azy ary iny nikitana joary laka elohanay akadimanga ary rerenay eny avoromaherina ambodrapeto fa miteny amy lahady zay kely
fa na mpivarotranana na mpanao daboka vato na mpikapa vato na mpivarotra moron-dalana na ny doker eo amin'ny sarymasina ndray mandre mivavaka ny ampiangonana nde re atsika ary velona ny koranany eteny lakolosy mpiangonana sisa tsy naneno favoakatoly hatramin'ny be anty tamin'ny sabotsy io hatramina be tanàna ary tsy natsiarotsy zay andraikitra ndraisy fa miara mikorana amin'ny ankizy kely mitsoka sifle batabataina fa rakizy inona ny antony zany misy nezaka za dadaleba zao amin'ny mazoky olona za koa efa mba nylalaoan'io baolina kity io de toa mba matsiaro aho zany satria za mahita nelanelany tamin'ny andronay sy tamin'ny andronareo am'izao fotoana zao raha tamin'ny andronay zao de taktika etineny ambony terrain mbola nandeha zany 2-3-5 zany de raiky ambe folo train baolina mba makany afrika tamin'ny androndrasonay mandry metra kira zany navadika 4-4 ndray taty amin'ny reto lezandro taty arina reto tamin'ny zala forsior sy ny karazany reo de mivadika 4-3 ndray fa tamin'ny tsy fantatrareo tanora mbola tamin'ny andro tam'zany tamin'ny nampalaza ny pele iny Brésil rery manana zany natao hoe nemfikoloha inona dika hoe nemfikoloha nemfikoloha raha jerenao fantsika efa maresy baolina be da be zay de manao le défense attaque défensive an'izay de apetraka am'izay le stratégie hoe nemfikoloha de pele ary aloha sivla arrière dolo sy demi fa pele rery no ary aloha de miaro tena de lalina lovina karaha misy baolina mipotsaka tampoka ery velomandray mikobana ny rato anaova ampele ary zay mampalaza ampele tompoko mikasina manokana izy pele brésilian zany fa hitanay nefa zao le mampivoatra ozy aka mitazana le nataonay taloha sy le nataonareo amy fahitako azy za dadaleba re fotaka manokana efa manomboka mivoaka zany reo tanketsa efa misy vokany le fitaizana nataonareo tao amin'ny akademie iny sport reo satria nareo akademie sport reo koa manam-bola asyany mampalelo azasina politika reo amitaizan'reo izy reo zay fa na zay ko arene reo zanakareo fa nisy lalao tamy frantsa tany tamin'ny adema fa nisedraina tany nytianay atongavana zay akady manga zay manana ny terrain ao Atsamasina manana ny terrain ao Andrazara rendry zay kely reny efa mpilalao mbola baolina tambary tany avaratra modomanjo ary ny lalao fa le baolina tambary no entina tany afrika de lalasa dalany afrika fa ny atao Atsamasina zao mampalahelo zala député amin'ny fitondrana de hoe ataotsika gazo synthétique io fa za matahotra lazy Atsamasina ohatra am'izao mbola tamena be fa milalao foana mbo haikely tsy mahasaka an'zany rehefa baolina de baolina ranga ka le momban'le baolina zany le hoe aza japijapina amy resaka politika hoe ampiakarana ankotany zazany sy ny any inona mba tiany dadaleba tenenina amin'io satria zay foana manahirany eto amitsika reto zao reto boekely reto navita zavatra lehibe de mety ho avy ndray mampirampiramby sinsis za zao raha novinako ny amreo boekely reo satria tsy manafangaro resaka politika vara vetsika mbola resaka fifidianana sy nisy ny ACC reo ty zao de nahita mangarahara satria nisy tovolahy zay namoaka vola hoe raha maresy an'izao de mahazo efatretsy dollara mahazo an'izao de raha vo naresy iny zany zao efa mitondra vola amy gony kely ny barea kely leo efatretsy dollara ohatrinona zay amin'ny ariary efa tsy hita pesipesena ka ny aho zany faniriko raha fa mahazo vola avandreo bakely leo de ndeo kolokoloina taizanatra any vady amanjana ny tena atao hoe matianina professionnel mihitsiny satria raha mitaona sahalandreo eo amin'ny roapolo taona mahery kely de ataovy polisikady zay amy 2026 fa an Canada ndray fotoana tena azo antoka satria am'izay fotoana zay azo forme reo bakely leo ary tena tsy manana souci zany ny amy vady amanjana soaviny na ny fianarany ary le ozy anao asina resaka politika nitokana ny kianja mbary atatso zay asa tsapina resaka politika aza tsy ampina resaka politika raha nanao an'io any io hoe raha nitantarany mamasina am'le mpanao ara-drazana anay teo lefenianana mivato masina napetraky raha navalina faharoa tsy fantatro hoe aiza naiza za koa mbola tsy nandeha tao fa nitiako tenenina le hoe raisiko zany le Samuel le tao tsika manana andry mety rakira mbola any manana andry zalany mazanga reo maninona tsy mba reny fa faravaratsiny mba nentina teto zany iza le nandoalika teo voany mamasiny reny tokony nentina teto zany mba tsy arovany hoe mahay baolina reo malagasy reo
zao roro tena hoe mpanazatra nanao ny entso io zavatra rô zao de manana tena fahaizana mihitsy ary miaraka am'ireo baikely eto amin'ny tanàna tanao fa misy fetraikany leo tsy mahazo mandray telefôny lasy andefa mandeo satria disiplinena satria napetraka mandeha le roro zaza avy aty tena Madagasikara allo zay mahazo be meko an'izao tsy nety iny tam'ty Tsy fa nety. tena tonga de miatrana mihitsy le mpilalao ary niraritsika zany a de mbola ho tafakatra amy matsiasadalina fa za zao raha fijeriko azy dadaleba efa zany a, tafakatra sika zao efa matsatsasadalina amy efa talata io tena ramitsinagalina niveauna mondial mihitsy reny entindreo baikely Za mihitsy. vetivetika arrière à droite ary tonga ary amin'ny aile à droite vetivetika eo mandeha ny diagonale mandeha atsy mandingana gôle tanao mandeha Ary mahay mitsitsy aina. aina miasa zany fa tsy le aina be ny anay moa taloha rendrala aina be nampiasaina tonga mampaninana anay zany fa zay tenenilao sahirana hatramin'ny afrikanina mantsy tamin'iny dadalebany aminy hoe ary le malagasy tao tsy mety reraka nefa haindry zala tsara am'fe an'le le toe-batana eo ambony kanja amiko zao ny fahitako andreny a satria voataiza tsara le akizy ary za mino fa mandeha dolo ny ara-pahasalamana sy ny ambony latabatra rehetra ny tena ny zava-dehibe amin'iny zany de le fakatoavany zay indrindra ny teny omeniny roro le mpanazatra mpanazatra ary tsy mibaiko tena ary tsy eritreretina hoe ry aelzeko plus ry andorany fotsy ry na hoe fosa junior tsisy an'izany fa tsisy tena an'izany fa raha baolina hitako fatalo fa tsy ho faty de pasiko an'le anakirey ary tena nampiary le baikely zany Tena nampiary. ary amy fomba filaloany atao jeu rapide satria rety mavesa batana be ny zay afrika zao ny tokony hoentina rehefa anao an'le demi finale amindrala Sénégal. Sénégal reo fa zaka atsika tsara mihitsy ndreo rina marina zany i Sénégal ary nefa nitsotsofina vao naresan'ny Marina zany Mauritanie tamin'ny quart de finale ne fa raha reny jeu Sénégal reny aloha zany raha ny tena hoe fandehany a zakatsika tsara reny ary marina ny teny dadaleba hoe reto zany zao ny tena efa reo izy reo boikely reo a inona moa zany mahasakana hoe karakaraina tsara reo de efa tiliana mihitsy hatrary Canada izy teo a Canada sy États-Unis sy 2026. Mexique 2026 mondial manaraka ny aty Afrika aloha zany zao de efa mirarakivy daholo ny akamarony aloha amin'ny fahaizan'ny malagasy zay ny momba an'iny fa hiditra amin'ny tena resaka fiainam-bahoaka tsika dadaleba Eny amin'ny maharay aman-dreny anao amin'ny mahatatsahanao amin'ny mahampikaroka ara-drazana anao a ahoany ty sosialim-bahoaka tena efa ronjato sy telo rivana zao dadaleba ny kilao avary de zao ny fitondrana iteny vo tamin'ny farany herinany hoe hijeriny sosialim-bahoaka hony fa inona natao hatramin'izay eny rina za moa amy matatsa iringiriny ary olona teraka teo amin'io be tsy mitatatra io teo na lehibenay hatramin'ny lalaovana baolina hatramin'ny kolokolona manao akanentsika hatramin'ny tonjesika hatramin'ny miasa tambary hatramin'ny mandeha manosika dobo fantatra amin'ny tsipriany zany ny atao hoe io lemako be tsy mitatatra io hatramin'ny tantarany mihitsy sy ny rehetra rehetra hatramin'ny tantarany fa raha ny tantarany io zao no resahako aminao a alefaso mihitsy efa aloha zay. nyenga tany amin'izany natao hoe mpanjakandre tsy takatra andrina zany zanakandrenjaka io a Aha, marina zany io no nahita hoe ataoko tsy ho tsy maintsy ataoko ho varo izy izy a ity toerany ity de inona nataony andre tsy takatra andrina nanamboatra feofolozy niala teo akadimboka teo a de nakany andefana mahitsy iny de rehefa vita zay a de namoly de natsaraina ihany le fambolem-bary zany de tonga taty amin'ny Andriamasina valina de Andriamasina valina ndray mo iny izy manana ny laza sy ny tantarany iny tarana izy mpamboly ary tiany zany famboleny zany ary ny azy ny fitiavany amin'ny vahoakany tsy mba entina amin'ny fihetsem-pona fa misy baiko misy fitaizana zay hoe tia ny lalaka izoro atsika ary mandeha koa misaina anara-teknika ohatra zao nanao feofolokoa izy iny kopiny ane tsy ampiry ny filazany iny tam'izany ary nampalahelo tamin'ny androna Andriamasina valina nisy mosary fito taona natao hoe tsy mify reraka amin'ny vahoaka an'Andriamasina valina tamin'io fa tena mosary mihitsy mosary tsy mify fito taona io de nandeha fo izy ny angarala ny tseron-dandreo nandeha ndana lesy mitady vary ohatran'le tany Egypte zany de nandeha Mhm. tamin'ny andro fara tonga taty andray sisy izy io andray sisy io a ty andranofana ty amy fahatra akady vorobe aty zany teo a nisy mpanjaka anakiray namboly vary io de io ihany nanana vary
de ny tonga tany nitaraina tany zany ny iraka ny mpanjaka hoe mba mena vary rehefa mosary ny vahoaka de tonga de nameny le mpanjaka teo andray sisa le vary de zay na tonga le fitenenany hoe any vary de andray sisa ary am'izao fotoana zao ry andray sisa io teneniko anao iny le makavaky eria pitatafiky iny eny misisony iny mbola faritra andray sisa iny mbola fambolem-bary tam'zany fotoana zany iny fa de efa nisy heritona io vaky to de jereny ralaha fotsiny eo fa maninona ny jerena fotsiny raha fatapo za le mampanao politika avao hoe merana pitatafika tim de aloha hijalyjaly eo tsy merana pitatafika tsy hijaly amin'ny mihitsy tompo fa ny le vahoaka zay le vahoaka zao eny rano be tam'le ka ianao mantsy miresaka an'le hoe resaka sosialy zay zao amin'ny obe tsy mitatatra io zay zany a namboly vary ary raha namboly vary zay a ranona vary aloha varina jiramano ampidirinao a de le barazoneo barazo parese mifilaza azy vaky lava de mitaraina lava amindreo fanjakandreo any am'izay nirirala tsy manao izy de heripona ihany commune eoatra zay le barazo parese barazo parese vonjomaika fotsiny lasa vonjomaika fotsiny akady manka ambotro manjaka fiombonana ambodra peto de ataonay zay idirany ranonay nefa miankina amin'io barazo io daholo zany fa io toerana io no teo le atsapana manana ny tantarany io araky le mampanao ara-drazana le mpikaro koa fa teo Andriamasina valina tamin'ny andro fampanjaka izy niteraka evadady de niteraka le andre tompomerina zany lamatoteny ambodratrimo nikadrain'le zalahy fito taona koa ny tsy navelany ivoaka tao de nalahelo ny taty Antananarivo anatro de andao alainy dada de andro alina namoandra lazo tany fa tsy mahana ataotsika tsipriana de tonga teo amin'io atsapanan'io fa mbola boiny any anaran'io tam'zany de nandeha zatra izy zany am'y 12 alina de ozy izy tamy lambokely le mpitondra zany lambokely ajanony lesy le zatra fa itsinjo ny tanàna koa itsinjo votra faraparany afa nijaly loatra nanaovako le zanako ateo de teo izy nitodika anakeny ambodratrimo de nanana ny alahelo nisy oatra zany fa tsy izy tsy nanao apo fa mbola any io andre tompomerina iny amlevinao manjaka miadiny ary mbola resatsika momba ny rovo ikory avy eo de iay nanaovany an'le barazy noho lefa jaly le vahoaka zany de nieritreritra ambe ny tanàna any izy ampiasona nisy any dada moa teny ambotro manjaka nisy any tompoky lalody be zay ny tantaranay tompoko ka ny afatra napetraky reo ray aman-dreninay amina taranaka andre mbodilovana akady mangako amina voro mahery ny taniko izy andre mbodilovany taranako aloha monjolo sary mamboly fambolena zay no tsofako rano azy iny mbola tatahana daholo ambotro manjaka sy akady manga de ahoana zany zao ty rano be ty mety eo zany fitenenana hoe misy manotafady eo fa tena loza foana no mitranga sinsisa akoatrany tsy fahaiza mitatana sy ny rehetrarehetra raha izay ndrina zao ny tantaraiko za dadalebo aminao le am'izao mihitsy za io tiako tenenina io mahatonga ny am'izao io satria nisy fiandohany dolo ny zavatra rehetra ny malagasy manana ny razambe zay ny viny voalaza avy any Indonezia nisy avy aty Masombika nisy ny arabo fa efa nalalan'zany Andriamanitra ndre nanary natsony tamin'ny anarana hoe zanahary be ary izy moa zanahary be zanahary be ane Jehova tompony maro hoe zay Andriamanitra Abrahama Saka ary Jakoba ary zay fa fantatro malagasy zany le zanahary be le zanahary be fa tsy mbola tonga teto ny fivavahana ary misy ny atao hoe fomba de misy ny atao hoe sampy samy hafa reo tompoko misy ny fomba roatra zao hoe asaramanitra ianao de mandeha manaja ampanjaka de ny zanaka manatitra solombody ako amindray aman-dreny ny vahoaka manatitra jaka any amin'ny ray aman-dreny misy ny andro fandrona misy ny asaramanitra ohatra zany misy ny keo sampy ohatra zao tamin'ny andro nandrena-pomerina misy ny atao hoe manjaka tsiro zany miloko mena sy fotsy io manjaka tsiro io tany amin'ny drala ataimoro ny nalaina tany amin'ny rano maty tanana ary efa nanafatra le tompony manjaka tsiro io natao hoe Andriamatobe ahoana ozy izy Andriamatobe fa mba etiko any ameriny ty mba nasoavana fa mangetahitany io le mpanjaka andrena-pomerina de zao any fady ozy
io raha entinao any ary tsy azonao afindra olona fa raha voafindra olona de tsy maintsy maty ianao de nanaiky andre matobe tonga teto alizy de enina andre nampomerina laza nio sampy io de nampanatsona fa andre matobo inona moa zany tena asan'ity sampy la ty de mamme asiny io izy da mamme fakatoavana de mamme fampandroforona de mamme fahasoavana ho am'ny vahoaka tena ilaiko zany ozy izy no mbalà be maso fa nefa ny problème mane de zao izy andre raha vao meko anao an'io de za tsy maintsy maty satria zay nefa mively raha mifanaovana itany de namena vo namenany andre nampomerina napetrany tao anaty volontsangany io zavatra fa iza lizy nefa nozy izy mpanjaka andre mangalanao volontsangana ozy izy fa tokavoko fa tonga ho azy ao anatin'io volontsangana io tonga tao i manjaka tsoro vo nanolotra an'io manjaka tsoro tamin'andre nampomerina andre matobe tonga de maty izy ary alalanao de asina inona ny zavatra aseho tsy mino an'zany tsika fa maizina ny tany sy ny lanitra ary tsy tio masoandro maty andre matobe de nanaovana andre nampomerina fomba izy zay nisy natao hoe sampy ary raha hoe resaka sampy mandeha zao ohatra ny aminay eny Ambodrapeto zay le ampididrano mivavaka foana isy alahady ny pasteranay any ampiangonana mandeha koa fomba ara-drazana satria ny atapona Ambodrapeto eny zay manana ny toerana masina misy an'ny printsy Ratsimamanga eny misy an'ny Lemberatavo zany zanak'andre nampomerina tamina toy raha manantena soa teraka manana ny tarana any eny tio mbola misy iny natao raha masin-drazana anabavy ny printsy Ratsimamanga io zay ilevenany iny natao raha masin-drazana teraka ny hoe raha de ao misy taranaky ny endrina ao an-dolafy ao ohatraohatran'izay ka ny tianay atongavana zany nandeha zao horaisiko amizay mantsy ny amaly vatana an'le tena hoe andeha hanao asa sosialy amizay ny fanjakana amizao fotoana zao fa janona daholo ny tena ilofosana amizay ny sosialy de ozy ny olona fa aiza zao ve anao vo iresaka zany hitanao maty ihany enay toetsaina ambotra toetsaina tatsa zao eny aminay zany misy foary eny ambotry manjaka eny isatao de rehefa mandeha de asinao afisy eny amindrindrina reto aby mifandara-potoana amizao ny fotoana be de mipetraka eny amizao daty isira gasy rasolalao sy raintelo anao ohatra zao mandeha no tonga le fotoana ay vakodrazana akizy eo an-tanànao ihany nampanaoviny drala disy fanantenana le vahoaka ohatra zao fanantenana andeha amboly azo nandana amin'ny président ka Vatomandry oaza la ajantsika asa maro e de sosialy asa sosialy raha sara ka io ndray ataotsika manerana amin'ny Madagasikara Andriamatofo loha ajaina zaho dadaleba re fotaka amin'ny teny ianao raha ny taona nijerena zanako lamatono no mitovy fotoana aminao fa noho ny samboady eny ambozonanao zay natao hoe grand croix de première classe ary tsisy manana an'io fahefana io filopirenena any manana le première classe de o zaho dadaleba re fotaka analako mity ijerenareo an'io volo fotsiny le fotaka io Andriamatofo lo aza atao solaloha manaradia na fotsy volo mitozim-pona fa ny velona ny manana ny tandindony ary maty manana ny amboroany misy reo raha zambo atsika zay fa Nodimandry manana ny asa sy voninahiny ary eto reto ray aman-dreny vo nitononiko teo ary tsy nidikaiky motsy reo ndray aman-dreny efefpaem eo reo mpandeha na niavatsika silamo eo reo na nareo fiangonana zandro andao mosalatsika fa tsy mety hoa hoe andehanao asa sosialy inareo zany nanomboka andro any vo nanomboka hiazaka anao sosialy nisy fivorina tamiko zao atao Ambotsirotra de namory technicien telo raikala ihany nitako nanao malabary tao zany de madio tanana daholo zany aiza jereo ty eto eo ihany nalalanao mpitanangady io lailahy io raha vo tsy piditra terano azafady aza makany Akadimangy resaka tatsany resaka fambolena ny resaka nefa costara sy mikravaty olo tsisy manao zareo zao vo maly vo iresaka sosialy fa zay hitany Akadimangy zay eny am'le makibe tsy mitatatra meko tantara kely anao rina amina manao pikary koa io resaka hoe AFD agence française de développement sika groupe en Japon io inona name famatsim-bolo tamin'ny andro président Rajonary Mampianina inona natonga azy ame atsim-bolo teo Antananarivo reny vohitra io mbola tamin'ny andro ny mera izy talohandra falamanana
alefaso dia nanao izy a any vitrine teo maibahoaka teo 10 hectara namoaka 12 tonne par hectare andranto magnan'le vary teo de gagary ny afaoa de ozy izy ary ny lobava mihitsy dans le monde entier tana ville seulement ville rizicole dans le monde entier manerana zao tontolo zao Antananarivo ville rery misy toerana fambolem-bary de nandeha namena le volany AFD satria ny targetandry zareo atao grenier de l'océan Indien Analamanga tafiditra any Akazobe tafiditra any Beta tao any Anjorobe tafiditra any ny lemaka tsika mavory vary beta be nakaza le vola baba omeo anjara nakado manga meo anjara nambodrapeto aza nanaovana ile barage miaraka amin'Ambotro Manjaka andeha matofolo io barage io eo atsapanana eo atsapanana eo amindreo to eo mba mekarina fiavolo hitanao fa vaky ndray izao zao satria ny antony tam'le orana teo zao fa misy mapety azy any aminay fa zay koa tsy nanetsa raha tsy nisy amy barazona farantsana satria ilana rano le any farantsana raha aminay ara-drazana zao tsy tena mbola mety namakina an'io farantsana io nanaovana barazy inona ny antony ny tozigrine manana ny asiny ary ao mifanidiny merinao ao mifanidiny ty Antananarivo ty iny ary hitanao teny aminao inona mampitsaka an'io vato eny ampamarinan'io inona ananinareo vato reo tsy nietsika hatram'izay kitinao mifanidy farantsana ary mandeha ry arary teknika ao ambanin'ny tany eo misy an'le nampy phréatika tsy tokony mbola kitiny io raha ny eto Madagasikara Antananarivo atraretsy azo mpaniry matasoa ampisotrotsika fa misy resaka tsy mazavo ary za miantso anareo jiramako milavo lefona zalahy ambarao zay tena marina fa zay tsy anaiky an'io hatramy farany alao isotro rano vahoaka de nampy phréatika zao eny aminay eny Akadomanga misy an'io eny Ambotro Manjaka eny Aprika mankony de gaga mitarainany ety atosy mitarainany ety amstedy aleo voara ary responsable jirama milaza aminao ndana makeny Andolafy anao fa saturé le rano ao anatin'le cuve ao de very fotsiny eo de very fotsiny eo le rano aty ny afako ny zanakana baboka ty atao sy taraina tonga mba anaterana ambido dadabe fa manina ataovy milamy io zalahy nareo jiramaro io zany ameko atso mito ka le resaka asa sosialy oa dika ohatranay zany zao le hoe vatsitsinjo varomore vatsitsinjo ao Akadomanga amizao fotoana zao fa miteny aminao efa vaky zao ny famanao fararano zao zay raha mitazana zao reo ty avaratra andafolonana ty efa fotsy atandro ny vary efa misy mavo efa mijinja vary eny ny ery Andriaman'Andolafy efa miandro fotsiny fotoana na ny rano ary efa voniny eo zany zao ny any efa mampidina lakana fa mandeha maheno tsara zao alazany eny ampijinjam-bary eny efa misy mana vary eny ka fantany hoe atao miara-manonja MBS Dadaleba ka ny olany manaraka an'ty foana na ilazanao izy na tsy ilazanao ka na Dadaleba ny entona zary eto efa ty efa ataoko zary efa amin'ny ariva mbola mamerina maraina mbola mijerimy de zao mba meko kokoa zany le vahoaka an'Akadomanga alefaso ya tsika na tsimon-drano koa satria raha ohatra ny eny zao raha le resaka baolina ndray totrany niverina tary am'le terrain matsiaro député alain Tsimbazavu zao fa manao kopy omby eo mampilalao akisy mizaraboky any amin'ny fianarana eny atao sy any ambavady tokana zavatra asa atao dôly zany resaka le barage zao tsika de io koa mbola nairako le barage eny Androbe député Rolana reo le grave eo zavela tobo fotsiny inona ny tena asan'io inona ny tena isan'io le barage le nitenenao farany io le barage io le Androbe sa le Ambodrapeto le Androbe le Androbe mbola iny any amin'ny sisony iny mbola le famokarambary any io zany mba azona le hoe ampitombo ny vokatra zany de mba ampiadana le vahoaka am'le fanetsana ity nefa de efa nisy eto le tatia Tsinanana namboarin-dralahy le anina satria mpanakarena sy ny anina amin'ny tômôbila 4x4 mandeha eo amin'ny fiafilo be iny de namboarin-dralahy fa ery Ambodinono sy le ery ampitatafiky any eny tsy mba misy 4x4 mandeha zany lakana ranga lakana mandeha any fa ny azy ny tanindrazany ndray tsy ariny aminao
izy any mijaly fotsiny le hoe findreria fa raha mbola misy rano ao tsy maintsy velona izy satria misy trondro ao vorona ompina ao afitrona ranon'omby ao fa mampalahelo aza iangarana zany le raha misy tsy fanarahanareo samy lehibe mpitondra fanjakana aza fafy any amin'ny madinika le izy resaka sosialim-bahoaka ihany anontaniko kely eny dadaleba sosialim-bahoaka hatram'izay aloha resa-bary ihany aloha tsika hatram'izay hoe tamin'ity régime tarian'ny rajoeliny ity zany a de hoe isaky ny mandalo ny maitsoahatra de anafatra vary asa firy taona zay ny vary efa nafarana teto de misy miteny hoe rehefa manafatra vary ane de mamelona ny tatsaha Vietnam ihany mamelona ny tatsaha sinoa mamelona ny tatsaha indiana satria vola avy eto toerana no ifidianana an'io zany fa io tsy hoe aferana hoe gratuit fotsiny am'izao fa maninona le tatsaha zany tatsaha tena eto toerana no ohatrany tsy hain'ny fanjakana ve le izy mikarakara andreo sa miteny barazy ianao miteny zezika ianao miteny masom-bola ianao sensisa tamin'ny fitondrana teo aloha nefa tamin'ny andro président Marc Ravalomanana ihany ko nisy le santabary fifaninanana mamboabany natosika mihitsy ny tatsaha nisy vitrine tery avo loha tsy haiko zao inona n'zao zava tsy mandeha tany to nefa ela be dia 12 tonnes ary marina ny tenenao 12 tonnes à l'hectare ka raha mamoaka 12 tonnes à l'hectare ve nety Madagasikara inona na farambary ka tena tsy faizana sa na fahitanareo tatsaha an'izay za le vitrine rina vo malomaly satria za manaraka andreo nareo télé-ndralareo nenarako manjary tsy manakola zay na ary tsy mahita resahana koa de miantsiko azy de ilazako ny hoe inona ny antony anaovana an'ity nandeha isy magazine zao tany amaro fary any manakara omaly tamy fotoana nandana io nataony dada Ravalomanana vitrine mihitsy omaro fary io ary izy nanao andreo école teo namboly vary teo niakatra taona lekta maro fary maro fary le retiko tafotôla de mitate am'izao mampalahelo inona ny aton'zay tsisy fikarakarana zany tsisy fikarakarana mbola ao ampidiriko am'le resaka sosialy asa miandry andrareo daholo zany inge mandeha koa ny resaka vary ina ny atao hoe vary raha mijery anao zao temparitra mangazo misy milazao mahoko misy milazao kaja mandeha vomanga misy milazao bele misy milazao batata misy de mba manontany za dadalebo mba meteny afaka ohatriny hoe vary aho manana temparitra aveo na manana teny afaka ohatriny vary le vary inona ny anton'zay ny vary oendrena-pomerina mbala be maso izaso ny vary ozy de ray ihany karaha tiany mpanjaka ianao tokavy io vary io ary ajao io inona ny tiako atongavany vary eto amitsika io vary io vary gasy tena vary gasy raha eny aminay akady manga raha jeriny tena qualité mbary ianao eny mbola manana zany hoe botoavana ary ny tena tranainy lapam-bolo vary io mbola manana zany karazam-bary zany vary mena sy vary gasy vary gasy mena be io faty stock ary faty io raha tambatry reny le makoanina kely vary afarandreny 5 amin'io vo mitovy alava amy botoavana ray zany mbola ambolena any aminay zany ary miazona mihitsy ny mpambole ny tiako atongavana am'le vary za zany zanaka collecteur efa trany amy dadabeako ny nanana fitotombary izy ery fa dadabeako tsy mahay manoratra fa koko ty koko be fa tsy mahay manoratra de ozy aminareo ny vary de mananjina raha mboleny atsa izy ka maintso tsy azonao namendy vola tsy azonao atao petraboly maratsy fefara raha vary maina efa miaka maina de andeha olanjaina de verinao lemana fady tsy azonao atao zany ary ty ny tena zava-doza am'izao fotoana zao vary tsy pa ohatriny io vary tsy pa le vary gasy atsisikiry zalao tosika fameno vary tosika ary inona nafatarina azy za zao za raha vo mangididy io tanako lamotro koa fangano ray le vary nasindralany de maninona andrena-pomerina sy nio avy any Pakistan avy any karana fangaronao anaty vili ray fady fady fa lo vary kely vary gasy eraky ny sotro be
alô varigasy eraka ny sotro be to zay hoe ray voli be nefa vari agneno sy ny pakistan tsy mame tsiry koa ny tsy mame de mbola mandeha ohatrany efa mandeha ho any am'le toekarena mankotsika am'izay fotoana zay alefa mandeha ary azy ao mandeha ny vary mandeha ny katsaka ao tena mampanontany tena ao a fa maninona nasina TVA 20 isan-jato ny katsaka ary io mahatonga an'io vidy katsaka 2 fa tsy injara io raha ngava 500 ihany nanjaran'le mpamboly amin'io a le mpivarotra 200 raha maro a fa ny vazaha sy ny karana dôly ny ambon'zay 4 azy zay fa za miteny aminao a jereo zany mamboly katsaka zany tozy green zany any iosy any atapony orombe fa tsy tahaka basy zany zareo koa ve mba manefa an'izay 20% zay atao la mizana amy tongilana fa tsika nefa motsipotsitra fotsiny zao ny natongavaka te ahitana mariny eny ary mandeha ny fotoanantsika dadaleba andeo iresaka fifidianana amindray aloha fifidianana marina fifidianana madio fifidianana tsy misy alatra fifidianana mangarahara zay no eken'ny rehetra zay no hoe tena hoe teny iraisana zany sasany moa ny ambadibadika any zavatra fa nieritreretany menany dadaleba vetrany ny fitenenana resaka fifidianana raha fifidianana andresana tena manakolazaina ary manakambara satria mbola za zany mbola vo tamile sasekantsisy makatiny eny efa malala nyty tantara-pireneny ty ary ndraiky hoe midere manateo raha kotomanga Gilbert azany tsy voavidy mbola tsy voavidy kareny zany ary ny fiainany zany ny eo teo amin'ny fiarahamonina lesina tezany raiky io any ijoroko hatram'izao azany fotokevy dehibeako natao hoe Taiza Ravelojona Pasteur Ravelojona lohan'iny noetiko tsy matao masomena zay raha tenenay amin'ny ara-drazana mato zay ny antso be tsara ofana tsy matahotra ny tsy madilo andidina reo izy zay ny lefona tsara varombo tsy matahotra ny atomboka zay ny tangena tsara afatra tsy matao masomena amy tsara ka noho izany raha resaka fifidianana teneninao aty Afrika any nge misy iny CNI io atao iny ny CNI io de marina ny fitenin'ny président Ravalomanana tsy mety amy momba n'io CNI io tsy indépendant kory tsy indépendant fa senina fotsiny io izy le hitsy ao izy izy le hitsy eo voy le CNI voy le ACC eto aloha de mialasatroka satria président ny ACC any aminay any Akadimangany Bodrapeta tamana mihitsy raha zoky any ka zay manaja ray aman-dreny ka fa miara politika kosa ny angavina azy aza midika izy dada toa tonton tsy mety io lalàna ampiarina satria ny mahatonga anazy teny an'izany hoe lalàna aravany amin'ny ACC zao nijerena nainga nandeha tany amin'ny Assemblée nationale reny député 10 nanao ny motion de censure de valaza fa nampanatsona ny RDC nakany amin'ny arena fady fantika andalana amy lalam-panorenana zany filoham-pirenena tsy mahazo miresaka ny vatana amy député fa manao atsoratra mandefa an'le tatitra ianao de mahazo miady hevitra araka reo tatsatsary zany tatsa zay fa zay zavatra ny sasany hoe tsy misy olona vendrana ntsony zao hoe zay na ny ambany volo any anaty fa miteny aminao ny kabarin'ny premier ministre iny andralaha ary izy fetsila diplomate iny ary izy tena saina ny ampiasay fatany any toerana ietefan'iny kabariny iny izy mahafantatra tsy hoe fanavakavaka toerana anara-pokotsika fa nefa tia voatansy le reny voaparitany efa mafatapata zavatra reo efa fatany de anaovany teny tsy voahevitra tsony fa iny teny mbola mandaity iny any ambany volo any anaty ahatra rehetra any tena miasa zalahy miasa premier ministre ty tena le Flora Joel zao ale voary tonga zao ariko vera vidina ro alina nareo maja adinonareo mazangavy hoe za tsy mandatsy adininao nga ny tsena namboarin'ny président Ravalomanana bazary be ao Analakely ny tsara manoso matsiarova zavatra so nataon'ny olona zalahy ka raha resaka fifidianana zany maraparantsika tsy azo farana tsy azo ahemitra mihitsy fifidianana io fa aloha ataony fifidianana ka raha mamaraparantsika de manao antsoava zany zay milaza rehetra ho mpanohitra anovanty anyty ka tsy hiverenany président Rajoelina mitsony amin'ny fifidianana na eremdem anao na panorama anao na gasleo anao
na selery anao za tsy malala iny fa hoe anao hitovy fotikevitra miraisa saina ohatrany tsy mety ametraka amin'ny tsy marina mety amotsopototra ny zavatra satria efa tena miatrany ambilany le fahavoazany volany ary efa namity ozy pastera volany ary efa lafo efa de lafo oza amin'ny président nendena-pomeriny eny natao hoe omba labe maro fa ianao président rajoelona ianao nataoko hoe omba labe vozony satria misy mamilivily le teny pastera zaka zare ombala non voninahitry zany data omba labe vozony zany tsy mifidy tany edivony zany midikan'izany raha sosialy andeha monjy andrety seroa fa zany efa mino fa avoay raha volam-panjakany alao hoany vahoaka satria efa natao amin'ny vahoaka de mitodika kely azy satria za pensionnaire le 11 milliard vaza inona zay le nalaina tao amin'ny knapsa ka ay ve knapsa avereny ranga vola manda avereny vola be antitra fa zay tsy manozona anie fa za nanana elaelo a eny ary isaorantsika i dadaleba nitondra fanazavana faneho-kevitra teto amin'ny miara-manonja mbs tamin'ity fotoana itya mbola omeko ray minitra kely ianao rehefa eo fa dia ambava homana apo mietrehitra teny ray aman-dreny tenina tantsaha tenina mpikaroka aradrazana no noentiny ary dia mataontsika hoe tsakotsakontsika tsara raisitsika ary tsy hoe raisina fotsiny fa mba hoe ampiarina zay zavatra hoe azo ampiarina zany dadaleba omeko ray minitra ianao ary hitondranao afatra sy amitinanao azy ndao ary mazava be misaotranao na me fitenenana ary amaraparana andinitsika satria ty mbola andro ray toazato ty ary tsy maintsy mbola misy fotoana eonatsika ihany koa nefany etoana zany de mbola mamerina fisaorana ihany amindrina sy ny mbs ary eto de manao zao afatra zao solanelma mihitsy itsika mato miakatra plateau de fa mpanohitra anao zay na iresaka aty nakaroa nandokanitsy nanao aroa mpanohitra ary za dadaleba mpanohitra mahitsy be ny teniko de ozy a averiko ny tenin'ny président Ravalomanana e tamizinao aro atsika mpanohitra reo a misy foto-kevitra efa nananatra any amin'ny fampanjaka-andrenam-pomerina tamin'ny andro n'andrenam-pomerina tsy mahazo miakatra eto a paraky tsy mahazo miakatra eto ny toka fa ny olona mihinana foana de ndray mandeha tratrany sy olona tratrany hinana paraky nentina teo ampanjaka de ahoana mpanjaka fa ty tratrana ininana paraky ka inona nanaovana azy itsika ane ohatsy izy andrenam-pomerina manana ny didy eloko 12 mafaty nandika lalagna andeha toany ambopotsy tapao ny lohany de natsoy ny agamaity ndana ty agamaity tapao ny lohany io de teny andalana ny teny tamin'ny agamaity le tapahana i agamaity eo ianao mba hitarainana ihany rehefa tapahanareo ihany loko mba meondray mandrapaka e tanao misisiky izy mbola mioparaky ndray mandrapaka ihany efa vononareo ihany de ozy agamaity tonga tany ampa ole ty Rambosalama le olona le tapahana lohany ane le tratrany paraky mbola niteny any izy ary tsy niova amin'ny heviny miondray mandrapaka fa miondray rehefa tapahanareo any loka de miondray mandrapaka alo de ozy agamaity Rambosalama ianao ngaka olo-kendre ze paraky ndray mandrapaka ave arora tsy mahavoto tany atelona tsy mahafaky etaeta so de atao mpanompo le romo mampety azy andao atao mpamokatra ole de vononolazy so de mavita fampandrosona ho an'ny vahoaka anao marina ndesy moiagamainty zany teny lazano zany renam-pome avelao le sinana zay te hinana rehetra tiako atongavana amitsika mpanohitra aza miemitra azo mietra amy farany hevitra ao ary mananako foto-kevitra fa tsy kibilabilakevitra akatsaka roa de maheno aminareo reo de misy mitady anao hoe ateteza mity non tsy ilaina alefa aso fifidianana tapitra amin'ny volana septambra octobre novembre zao ary tongava amy 31 zao le fanoratana ny anarana farany ze mbola tsy soratra nany any akadimanga efa vita ramaso ary misy ferahamiasy eny tonga fitaopivavavy fifidianana tongava mandatsa bata eo no asehoy amizay any ala elonao asehoy mifanapaha-kevitra ao hoe iova ave sa mety nataon'le mpitondra taloha malalaka la demokrasia Madagasikara tamizinao
eny ary time misy nao mariny zany isaorantsika i dadaleba zany nitondra zay fanazavana sy faneho-kevitra izay dia misaotranao ray aman-dreny omendalana ianao ary avao ny lalana makasitraka ny toko dia amito ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS radio mada hitatsika am'izany fa tena mafana tsara mihitsy ny raharaha-pirenena ino hoe mafana ahoana mo fa ny hoe faneho-kevitra tena hoe tsy misy tsony zany hoe misiritsitriky zany fa tena maneho ny heviny na tatsaha na inona maneho ny heviny satria maninona satria tena efa mafy loatra le ingidim-piainana am'izao fotoana izao zao ve vo hijery sosialim-bahoaka efa firy maty teto efa firy ny tratran'ny fahavoazana de zao ianao vao hoe sosialim-bahoaka iopana amin'ny sosialim-bahoaka sa hoe akaiky indray fifidianana de hoe zao de anjarany tsirairay no misaina tsara amin'izay efa eto namana faniry raha zafy manantany efa avinanao hoe sofima tao ambadimbadika tao izy hiakatra eto ihany ko ny député Jeria efa tazanao ihany ko ny député Alain Ratsimba Zafy izy daholo zany rehetrarehetra izany fa dia manazanao zany anaraka hatramin'ny farany ny miara-manonja MBS radio madame raba amin'ny faniry raha zafy manantany ndao ary zatsisy tona kely aloha rina satria nandresy bary zay indrindra nafinaritra tato matsiro be iny matsiro iny fa tady savilivili any sasany fotsiny izy am'le tsy mahazaka mahita fandraisen'ny hafa de be calcul loatra miaraba andrina sady misaotra andrina miaraba ny dadaleba ihany ko avy any Akadimanga ny azakazaka anakaty zany Akadimanga zany de any ambadika Ambodrapeto any zany Tsimorano Akadimanga nge nanana olana tam'le resaka fanotorana tambary ny fatatsika moa zany de hoe Ambotrimanjaka fa Akadimanga ihany ko teo akaiky teo dadaleba le nitsofoka atao anaty tambary de tena niaraka tamin'ny fotaka be mihitsy ny hoe tena tsy akeko sady nitondra saina izy no nitsovalana mihitsy miaraka amin'ny banderole amin'ny feno fotaka hoe tanànanay ty tsy azoko ty na ny tambarinay araky ny efa lovana vetra napetraky napoina ny be tsy mitatatra sy ny rehetrarehetra ary ho an'ny vahoaka ihany ko iny le ranga hitatsika le salotra akanjo be tam'izany de miaraka amin'ny fotaka be nitsofoka teny atambary nalaza be zay sary zay miaraba ny faly technicien ambadika ao asa ionja ve sa lalaina no ambadika ao ny ekipa rehetra any ambony any radany sy ry Jean-Claude iaraka amintsika amin'ny terinandro ty de namana eny amin'ny radio mata eny ararina ny vaovao moa efa ndresantsika teo sady manapotra hanina ihany tsika mba metimety tsara fa rapitso ny akatoko ny famaranana zay na to hoe demi-finale zany akatoko ny famaranana de nanao ny boakely to tanana sady avy eto an-tanàna tena nanao ary araky ny tenin'ny rina zay hoe nampitola gaga mihitsy le petit paquet sy le triangle madinidinika le adigasy fisainana tsara mihitsy eny ambony kanja de niakatra mihitsy le ampipopiriny eny hoe reo miboakely ny tanàna mafinaritra mahita an'izany miboakely ny tanàna avy tsy lafy avy any Ambatomena Mananara avy any Parafara volana Ambatondrazaka avy ery Itosy zany daholo nge re boakely reo avy any Fianaratsoa ny sasany mpanao baolina ery any terrain-com zany terrain-com zany tonga de fantatry mijery zao fa kopakopa tany ho atsika Ambomorary sy Ambatokaranina rehetrarehetra iny mpanao baolina eo amin'ny terrain-com zany de terrain Ambomorary terrain fa ely izy io fa betsaka ny mpilalao malagasy ny volavolainy ikanjo io tsy lavitra koa tsaronenana ane de mahazatra moa zany reny boakely reny zany de teo moa zany le nandalo école fa teo ihany ko le nanao baolina tena tamena be sy tena kianja le tsy atambary le satsika azy fa kianja malalaka zany ny eto tanàna moa natao hoe tamena be moa zany de rehefa vidin'ry Kemtso ny tany de totofany aloha de avelany petrapetraka eo mandritry ny 10 na 10 taona de iny le anaovany bandy kely baolina sy le mpikarakara football organisation le coupiondry na tournoi mafy be de refa ilainy am'izay satria efa vohitsakitsaka eo de efa
mafy tsara zany le ramble le tany rehefa aveo a de afaka andrenandrareo de zay le problema samy hafa teo foana ny tanora amy lalao sy ny sisa fa bon zany moa ataoko ao anaty fonoteny zany fa nafinaritra ny zavatra nitrangy tena nafinaritra satria bandikely teny amy kianja teny daholo reny teny amy tamena be teny amy kianja mahazatra ery ahitao zao de misy kianja koa le nde hiakatra eny amin'ny hôpitaly iny a de betsaka no ny lalao teo a na Tsimondrano zao avaradrano fatatsika fa manana kianja maromaro raha vao miresaka avaradrano de ery Sabotsina mena ary amy kiandrany setrara fanodina de namoaka pilalao ihany koa zany a de mbola voakajy eo tsara mihitsy ny kianja marina hoe misy an'le langalangana ambotry ny manga fa na izany ara de reny bandikely reny zany no voatily de reny no tonga amina sehatra iraisam-pirenena de lasa teknisiana zay ny amin'iny fefa eto akaiketo de député Géry Randriambolaina ny tsara mariana aloha zany de hoe avy nanatateraka fotoam-bavaka ara-pinoana niaraka tamin'ny FFKM izy io teny amin'ny communal Sorateny zany de tonga eto amintsika eto député Géry sao de gaga tsika hoe aiza maillot fa ny adido amin'ny firenena zava-dehibe ihany koa ny eto amintsika eto miala eto ihany koa mbola andeha hamonjy ihany koa fotoam-pivoriana sy fidinana eny amin'ny kianja eny dia ny ino moa zany fanamiana fitafy zay efa nanaovany mivavaka maraina ho an'ny tanindrazana no entiny amintsika eto zany fa tsy adino akory ny mieritreritra hoe miara-manonja miaraba député Géry. Ya miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ary miaraba ihany koa ny namana faniry ary miaraba manokana ny vahoaka navakadrano ny tena koa indrindrandrindra miaraba ny barea zay tena hoe anisan'ny tondra avo ny voninahitry ny firenentsika i Madagasikara izany amin'ny atao hoe lalaona trehina izy rehetra rehetra zay ny batandry fandresena ary mivavaka ho azy ireo tsika mba ho tafita soa hatrany amin'ny hoe fitondrana izy ireo mikopy mody eto Madagasikara fa de apetraka tsika amin'ilay nahary de ho tanin'Andriamanitra izy ireo omeny heri-tanjaka omeny tolotsaina ihany koa ary omeny zay atao hoe fandreseny zay amin'ny fotoana zay atrehan'ireo lalao atsasadalana sy ny lalao famaranana ihany koa zay ivavahantsika eo mba ho tonga amin'izay tanjon'izay ny ekipa amin'ny Barea zay tena ho rery amin'ny Madagasikara hoe maingany mba tena hoe io bata fandresena foana amin'izay malagasy fa tsy aina ao anatin'izao atao hoe fangiry firina sy fahantrana lavo zao fa de mirary soanareo ry zalahy de ho tafita soa ho tahin'Andriamanitra de ho rery amin'ny malagasy rehetra nareo. Fa tamin'ny sabotsy moa baolina iny de omaly alahady de nivezivezy teny tambazotra sosialy teny député Géry ny amin'ny hoe nanoana ny fitondram-panjakana indrindra filoham-pirenena de godasy gan io resaka io de misy olon'ny filoham-pirenena moa manaranaraka an'le Barea sanina ny Algérie any de tsy ny tena manao mafy le fitondram-panjakana ity moa zany tsy fantatra hoe vola madidio angia filoha ve ny nanoanana an'le Barea sa ligne de crédit tao amin'ny présidence atao sa tao amin'ny ministère sa tany amin'ny finance sa taiza no kitihana zany izy fa raha ny fahafantarana azy aloha zany hoe filoham-pirenena nanoa zany raha ny tokony izy fatapatatra ihany le mode de fonctionnement l'izy misy volam-panjakana mihodinao zany dikan'izay ny volam-bahoaka volam-panjakana volam-bahoaka zany de tena tsy manaiky adevitra mihitsy ny mpanohany an'le fitondram-panjakana ary zay ny tena manariny mitady maloka sady le izy lasa ohatry ny perturbe am'izay le fakafizany olona satria nisy vahoaka maro be ny rohatra ny enti-pitiavana le vahoaka koa moa zany fa sahirahira na fiainana député Géry efa tena frustré zany stressé efa hitanao le nerveux kely samy hafa zay any amin'ny sehatra misy azy any ka zarara nisy an'le fialamboly ary isaorana Barea isaorana ihany koa mivoaka malagasy nataizana zay de naina ampiseho fifaliana fa tsy naharitra an'iny le mpitondra fanjakana sy mipanohana azy de te hiteny zareo hoe c'est grâce amin'ny filoham-pirenena nahazona an'le victoire ve nefa tsy nitongotry le filoha tsy nitongotry le mpanolotsaina amin'ny présidence tsy le directeur nanao baolina fa tongotry izy 420 mirahalahy sy ny paikady napetraka ny staff teknika teo anivon'ny fédération sy ny Barea zany zay mazava ho azy ny coach Roro zany ny staff teknika tarianga Victorien zany de ohatrany tady anamaloka izy de mbola misy ndray any hoe andao fa io mana ho an'ny Algérie misy mampirisika le filoham-pirenena ho an'ny Algérie de efa miteny ny olona hoe petra tsara vaza mandeha fa sao de ho resy eo amin'ny demi-finale eo ndray reto bandy reto satria zao zava-dehibe ho atsika ny nandresy Ghana
Black Star ngeny Black Star ekipa angy député Géry Randriambolaina ho antsika mijery de anisany nanao an'le coupe du monde farany teo fa Black Star be zany le mpilalao ao ateorana zany reto raisitsika reto zany efa voninahitra lehibe ho atsika zany nandresy Soudan koa tsika nefa Soudan nandresy any Ghana de mbola nandresy Mozambique tsika de jerevo tsara fa eo amin'ny roso telo eo foana ny baolina zay tafiditra malagasy zany zava-dehibe zany mba fierté antsika malagasy zany tsika efa nandavo ny RDC tamin'ny CAN efa nampiseho zavatra tsara tare tsika hatrany amin'ny Nigeria zany de mba manantena zany hoe Sénégal ny idona n'le bandikely rapitso ao anatin'le demi-finale de tokony tsy ho perturbe na tsy tokony isy olona andehandeha ihany hijaikojaiko hoany satria mandesinay le Barea de indray fa avy récupération politique anaraka azy eo satria niantoka Godascan de zay le tenentsika hoe ndraindray retolo reto tsy may manavaka tsara misy ny atao hoe fialamboly fanatanjahantena amin'ny pompirenena sy le hoe adevitra politika am'le manahirana azy manko le situation misy am'izao fotoana zao le code de popularité député Géry dia lasa atao hoe ao anaty sobika an'le fitondram-panjakana indrindrandrindra le mpanohana an'le filoham-pirenena le izy de bahana amin'ny tambajotra sosialy am'izao fotoana zao andre matofilo aza mainky andeha any ianao fa avy aloha mibandikely hiaritra azy eo fefa vita andralahy matoa tonga hatrany amin'ny demi-finale fa sao de motsampiny eo indray any am'le resaka vitana manko io araky ny tenin'ny député Rastany faharoa koa de amin'ny hoe aza de japiana re tompoko le izy aza te tena voizinareo ara-politika hoe nareo nanampy mazava tsara ny tenin'ny kotsarareo 5 taona ny telo mana nampy ny baolina kitra malagasy mahita fruit tsika io vokatra am'izao fotoana zao fa tsy nitabataba le telo maho zay nandrotsaka ohatran'izao zay nandrotsaka zao fa mandehany foana ny fanohanana Orange Pro League koa ohatran'izany betsaka zany ny endriky ny fanohanana teto fa lay raha ty moa zany fangaro resaka politika de manahira mino fa manakambara am'izany adevitra be zany député Géry satria ny solombavamboaka ihany koa député de anisany hoe mba manana an'izay hoe zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny satria mpanohana ianao de fantatra ihany koa député Alain Ratsimazafy sy ny namana rehetra fantatra fa mpanohana ohatran'ny fitodisoa ihany koa etsy Ambohimanarina ny tanora mpanao fanatanjahantena noho izany mba mahafantatra tsara ihany ny amin'ny hoe eto miavaka ny sport eto kosa ranga mba tena fomba fanaovana politika io indrindra namana faniry anisan'ny efa mivoizitsika teto amin'ny miara-manonjy hatramin'izay ny hoe fa maninona tsy mpanao fananjahantena retrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena zany eto Madagasikara aty amboalohany de efa kolokoloana sy karakaraina ka rehefa tonga amin'ny tanjona ohatran'izao dia tsy asiany olona resaka tsony hoe tena tafiditra amin'ny politika na hidiran'ny mpanao politika ny atao hoe fanatanjahantena malagasy ary ity de anisan'ny atao hoe tsy mahagaga fa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de azo lazaina hoe sakaizan'ny mpandresy araky le fomba fitenenana zany hoe rehefa mandresy le ekipa hita fa ho lasa lavitra de iny zany no japiny iny ihany koa no entiny hoe iseholdro zareo ihany koa mba alalan'ny olona fa manao zavatra izy manampy ny mpanao fanatanjahantena malagasy izy de zany retrarehetra zany no mila hitandremana satria raha ny fitiavan'ny vahoaka malagasy ny atao hoe baolina kitra eny fa zao tontolo zao mihitsy de anisany hoe makafy an'izany baolina kitra zany ary hitatsika nasehoan'ny vahoaka malagasy isaorana ny vahoaka malagasy retrarehetra afaka tany aminay tany avaradrano de tena orakoraka tamin'le fandresena eny voaka ny arabe daholy ary tsy tany avaradrano fa atao hoe Madagasikara ray manontolo mihitsy na oneo zay hafaliana izay ka zany hafaliana zany tsy nisy kolera politika tao anatiny ary zany hoe fanohanana Barea zany tsy nisy kolera politika tao anatiny fa de tena hoe na mpanohana an'izy reo vahoaka reo na miaraka amin'izy reo vahoaka reo de najanona zay kolera politika zay fa hoe nanohana ny ekipa malagasy ary naneo zay fitiavana zay mba entina atao hoe encouragena na ihany koa entina amporosihana reo ekipatsika zay atao hoe mandrafitra amin'ny Barea zay hiatrika lalao indray rapitso raha tsy diso namana faniry de zay zany no tokony asehoan'ny fitondram-panjakana ihany koa marina fa eto amin'ny tany sy ny firenena de ianareo ny mpitondra kanefa mila ihany hoe fa zay no napetyan'ireo joueur reo
de aleoloha izy anao an'le lalao zay ho ataony a mba tsy ho entina mety hoe amperitreritra azy na mety ampikorotana ndray izy sain'ireo mpilalao reo zany a mety hoe fahatongavam-mpitondra fanjakana na ny atao hoe ny ekipa ny mpitondra fanjakana ihany ko zany a andeha anatrika an'izay lalao zay fa alao izy aloha anao fa rehefa hitantsika mifandreseny a afaka manao ny adiditsika sy ny andraikitsika ndray tsika eto an-tanàna amin'ny fitsenanana azy a sy fikarakarana anazy rehetra mbola fampirisiana an'izy ireo ihany ndraiky io a any am'izay dingana manaraka mety ohatrean'izy ireo a amin'ny lalao zay mety iraisam-pirenena mety andraisan'ny Madagasikara anjara indray zany ka eto zany aloha mihitsy aloha tsy ampidirana couleur politika ty barea ty fa io mampety azy aloha de ny anjarantsika mampirisika de miencourager anazy a fa raha misy fanampiana tiana ho ataon'ny fanjakana de alefa any ambadimbadika any aloha fa voaray foana reny a ary tafita foana ny afatra le mauvaise foi manko na le ara-tsipana mivoakeny foana ho an'le mpitondra fanjakana satria lasa misy deux poids deux mesures le izy député Géry Randrimolaina ho antsika mpanaraka rehetra satria vao tamin'ny heritaontsika rendradradratra an'izany teto amin'ny fandanina hoe inona mba fandraisana ndraikitra natao fanjakana an'le bandy kely atao hoe Tsior lay champion du monde tamin'ny pétanque junior le tamin'ny tir de précision fa tena tsy nirara inona misy le bandy kely efa firy volana zay a nefa de tompondaka eran-tany ary fatatsika ny lanja amin'ny pétanque député Géry tsy izany ihany fa fatatsika ihany ko angambany hoe ny ezaka rehetra nataon'ny tanora mba iomanana etrehana an'izany CSO izany fa ty fanjakany ty tsy nirarahany zany de inona nataon'le ministre ny fanatanjahantena sy ny tanora ny aminy hoe tsy mahamaiky zany fa tsisy rang mondial zany akory tsisy classement zany a fa de otriny hoe lalao match amical sy fa tsy tsapa fa pépinièrany latsaky ny fito ambin'ny folo taona ny karakarainy ohatry zany no nikarakaraina nreto bandy kely reto nanao mondial pupille ny elokoloina zany na rarak'olona ry tsiry zany voataiza tany mba voatra nisy azy tany ry berado zany rojo rado kely ry tendry nina zany firy taona zany nialitra tena ny lalao mifototra tao zay vao tonga aminaty sehatra ngeza be oatra zao donc tsy maintsy misy préparation miainga avy aty fotony izy ka le CSO raha tsy raharahinaareo nefa nareo manao communiqué ny conseil des ministres hoe andray anjara ny CSO le Madagasikara avy eo le izy tsisy le CSO tsy mandray anjara le Madagasikara afa baraka sy menatra eo amin'ny sehatra resam-pirenena tsy mbola nisy an'izany tao anatin'le fotoana joroany lay kilalao ny CSO le hoe lalaon'ny tanora ety amin'ny ranomasimbe indiana io zany le resaka hoe fifanakalozana ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena de eny manomboka atiliana sy karakaraina amin'ny boakely de tsy rarahan'le ministera izy sy le fanatanjahantena le filoham-pirenena sy le mpiaradia amin'ny nangina fa zao rehefa mivoaka am'izay mibarea mijalijaly le boakely tankary antany grâce misy teloma foana niaraka andrareo ry zareo tonga voalohany any Algérie miaraka an'le rangahany any Frantsa iny le solotenana nametraka de maninona raha name godasy ianao tena zany ve tsy maintsy ho dradradradraina aseho horetany rendranyta tsy maintsy tabatabaina hoe tena ny asa le fitondram-panjakana de mbola apetratsika hoe vola taizy io tany aposy mahadedio sy ny volana satria tamin'ny Covid-19 enfin ina moa zany nanahirana ihany député Géry amin'le volana ampiasaina satria misy an'le fiarakodia maromaro nomen'ny mpanohana atsika tamin'ny Covid-19 fa misy fiarakodia hoe don de any rajoelina tsy fantatsika ntsony zany le volam-panjakana sy le volan'le filoha nefa zany nanenjehana amin'ny président Marc Ravalomanana na le fiara raha tsy hitantsony nakaizany tsy hitantsony de mahita anao le député anatsimirano le binôme ny député anaratsy mazafy hoe nizaran'le vary avy any filoham-pirenena zay nizaran'le any zay ozy ny député sasany lefa le vary ao anatin'le volan'le Covid-19 fa tsy vary avy any filoha le izy zany zao zavatra tsy mety de lasa maily ny olona hoe inona foana ary te fampifangaron-javatra ataon'le mpitondra fanjakana ty vary-mbahoaka volam-bahoaka lazaina fa hoe avy any filoha de lasa maily ny olona député Géry de lasa voizina hoe ty filoham-pirenena tena nanohana mpanao fanatanjahantena fataro ny tantara fa aza miteniteny foana nividiana ny filoha Marc Ravalomanana force hoana sy ny force toto tsotra be mba andehana mpanao fanatanjahantena mivoaka ny ivelany ka tsy hiandrasana lava ny fiaramanidiny Nermady am'izay fotoan'izay sady tsy hanahirana ny volna eo anivon'ny Nermady le izy amina perturbation no
mba manana ihany ko fiaramanidina atokana manokana ho an'ny fitondram-panjakana ny mpanao fanatanjahantena nampiasaina anie zany nomena fiofoana nomena fampitaovana ihany ko ny taranja rehetra ary nanomboka ansandratra ny taranja samihafa ary tao anatin'izany loboroboliny ka ny be resahantsika io ande matodideratsiraka na me fiaramanidina foana nety mpanao baolina kitra tany ivelany rehefa nanana olana ny fédération ary io koa ny fédération de miezaka mizaka tena mahaleo tena fa rehefa misy ny fitaranana de manampy ny fitondram-panjakana amby volam-panjakana fa nananampy ande matody de ratsiraka tsy niteny izy hoe de président ratsiraka rery fa zao nampiasaina ny volam-panjakana nomena vahaolana ohatran'izany raha misy délégation na tokony andeha amina resaka atletisme hiatrika Jeux olympiques na fifananana raisam-pirenena lehibe manampy ny fitondram-panjakana satria fatatsika tsara ny taranja fototra atletisme dia tsisy fidiram-bola tsy hoe misy grada io na misy zavatra ohatran'izany fa de resaka sponsorina sy partenariat ny ahafahan'izy ireo miainga de nanampy ny fitondram-panjakana ngiara jonary mampianina ngeno angady nanana azy vinahitany any Dupuis nanampy amin'ny fomba rehetrarehetra fitondrana any matody deratsiraka ary nitota ty amin'ny président Ravalomanina ane no nitrandraka mpanazatra nisy antsota ao mety ratsoa ary nisy fotoana ary nandalo mihitsy ny mpanazatra vazaha hoe hanatsara ny performance an'le Baria le Scorpion tamin'ny fotoanandro ny club misy ezaka maro be fa reto olo reto mieritreritra hoe planeta hafa misy Madagasikara député jery de vao tonga ry zareo de nitotana fa tsisy nanao tao de ry zareo ny manao de rehefa manao ry zareo de triny ny hafa rehetrarehetra nitondra ny ezaka tany de tsisy dikany am'reto fanotanjahantena tena anakatona antsika an'izay député jery raha misy ny azo anam-pina satria ohatra ny manadroadro fanjakana amin'ny fandimby makony lay ataon'le fanjakana tsy hoe mba manao kianja kely manara-penitra vitsivitsy ianao de tsy nanao ny hafa ande Matozafy Albert tompoko tao anatin'ny continuité de l'état nanao amin'ny palais des sports Mahamasina niaraka tamin'ny Sinoa itsinjovana no avy ny fanatanjahantena taty aorina raha tsiraka Didier rehefa nanao Jeux des îles rehefa nanao Jeux de la francophonie tsy maintsy nanamboatra ny kianja Mahamasina nanao village des jeux ohatran'izany koa Filomarka Ravalomanana tsy tapaka nandray anjaritsika tao anatin'ny lalao nosy ary tsara tare ny palmarès azo Madagasikara ka aoka aloha le izy mety hoe samba voantondronareo de mieritreritra fa nareo ny tena milay fa nareo aloha zany efa nanao miakolopatany Vatomana député Zery ho ana manokana zany de fa voalazako teo moa zany hoe ambolohany de tokony karakarainy le ny atao hoe mpanao fanatanjahantena ireny ary zay no antom-pisin'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora namana faniry mba hikarakaran'ireny mpanao fanatanjahantena malagasy ireny indrindraindrindra ireo atao hoe sangany sy hoe hiatrika lalao-pirenena ohatran'ireny de anjara ministera manao zay zavatra zay zany zavatra rehetrarehetra zany nefa zany tena tokony hoe mandray andraikitra dimeloha ianao mba tsisy ny fanakianana teo arina ary le lazaiko teo mba tsosakaiza amin'ny mpandresy ianao hoe maresy le Barea de avy ianao andeha hiazakazaka andeha hanoana zay no voataitra ve tokony hotoana ny tony ekipe tony ve tokony atao an'izao tony ekipe to fa amin'ny manaraka zany tena ho lesona ho an'ny mpitondra vanjakana ny zavatra ohatran'izao mba tsy sintsony zany ny fanakianana ary indrindraindrindra mba tena hoe anampy ireo tanora mpanao fanatanjahantena malagasy miainga avy any fotony mihitsy ary mba ho tonga any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vahoaka malagasy zay ka zay namana fanindra ohatra hoe amakanatsika nyty atao hoe resaka barety satria ohatran'ny resabe l izy ato ato sy tato ato zany nahita an'ireny atao hoe fandresena zay atao hoe tena hiarabatsika sy ankahirezatsika nreo ekipa atsika ireo zany de mirarosoa anazy ireo tsika amin'ny lalao zay ohatrehany indray amin'ny herinandro ty de zay no tsy maintsy mampamaila atsika satria teto tanànany nisy éliminatoire natao zay alavay an'le maty sa mbola nientina nandeha mibalina tany amin'ny lapatany raha lasy ninakanina de ratsy ny résultat engany aza mitsabatsabaka ao ay ianareo fa sady tsy hainareo le izy ny ratsy vitanynareo fa le mieraoera no hainareo ka aleo rehefa tonga tia tanàna mibanty kely tsy maintsy anaovana fitsenaina tsara de mba samy miaraka eo ny rehetra fa raha ohatra moa tsy mety aminareo zay de manangana Barea Orange na Barea TGV tompoko
de zay tianareo anaovana an'io a ny maillot orange, ny gant orange, ny chaussette orange, ny godasy orange, ny baolina orange, zay tianareo anaovana azy. Fa ty amin'ny malagasy ty sarotiny am'izany malagasy satria every malagasy fa mitondra an'le am-pompirenena sy lay lanja an'le firenena eo amin'ny setra iresa-pirenena. Eny ara député Jerry, miresaka an'izay orange zay moa zany nisy fambolekazy tamin'ny Sabotsy tany Ilaka Est Vatomandry, de rehefa nandeha ny fambolekazo tsy tanysaitsika tsony moa ny fitsiketsehana samy hafa atao anatin'izay satria saika avaty Antananarivo mibetsaka ny délégation de tsy lavitra an'iny Brickaville, Vatomandry moa akaiky kely teo, Marilambo Antanambomanampotsy akaikikaiky teo, reny le hoe faritry Mahavamina, Moramanga tany Tomasina, de niazakazaka tonga tany daholy akoatran'le olona zany manory le fa fantatra le mode opératoire andrareo hoe toma le olona samy hafa loatra mangory koa maromaro ny tonga tany zany. Fa tao rehefa tonga tao Ramse ngamba izy ty efa nareny ny afatry ny vahoaka malagasy rehetra hoe tena mitsaly mikaikaika ny vahoaka. Iny ny temba fandraisana andraikitra ataonareo fanjakana fa manao zavatra ianareo tsy mivadika ho vola ho an'le firenena fa fandaniam-bola ary manao zavatra nareo zay mety ho am'lay dedakisma sy lay oeraoera ataonareo kanefa tena lasa anjoromala le sosialim-bahoaka. De nivany lehilahy ny Ramse tany Ilaka Est tany de angatahantsika amin'ny faly izy ho alefeto hoe natsahatra le fotodrafitrasa fanaovana ny fotodrafitrasa. Izy eto tsy milaza hoe fotodrafitrasa inona le izy fa hoe atsahatra daholy de hoe notsika le izy dia de tsika anao plan social enotsika aloha le izy faly de miverina ataon'ny député Géry Randriamolaintsika. Ary zay no ataontsika am'ty taona ty anao plan social anampin'ny vahoaka anampin'ny vehivavy ajanona dao ny rehetrarehetra fa fanampiana ny vahoaka zay ny zavatra ho ataontsika no fantatro ny zavatra iananareo, fantatro ny fijalianareo ary miezaka tsika nanao ny asa ny présidence de l'état tsisy nanao hatram'izay fototrafitrasa masamy laza farasamy fitondrana tsy fitondrana ty nanao fototrafitrasa be indrindra na ny université na ny hôpital na ny centre de santé de base etsetsefetra nahana vity zay fa to marika nomeko amin'ny ministre ajanony ny fanaovana fotodrafitrasa aloatsika hidina manerana ny nosy anampy ny vahoaka mifidy ny vahoaka am'izay zavatra maika. Ajanona daholo ny fotodrafitrasa rehetra de gagago hatramin'ny alina io maraina io député Géry Randriamolaina misy mamono afo ndray asa mamono afo n'le teny filompinena ve hoe ny asa efa mandeha de atao ny autoroute ny flyover ny téléphérique ny lalany etsero ka le filofirenena rehefa nyteny ajanona daholo ny fotodrafitrasa rehetrarehetra fa ndao amonjy vahoaka anao plan social zany hoe diso fiteny ve le filompinena na tsy nandinika sy ny saina tsara ve izy amin'ny zavatra teneniny de lasa miteraka mbola fikorotana perturbation ihany izy ampanoana azy ary zay no tena manahirana zany le ministre tompona andraikitra inona ary zao ny ataon'le ministre ny asa vavety efa namoaka calendrier fe ty moa mba tsetsatsetsatsalitra iny satria plan social moa no nytenena ny député Géry Andriamatofilo efa nresaka plan marchal ianao aizany efa rany efa nresaka plan de redressement ianao nahazona vola be aizany efa rany manao plan émergence ianao nanahoana ny efa rany le plan émergence itindray anao plan social plan foana tsy mety tafavoaka mihitsiny député Géry Randriamolaina. Ya reny ny zavatra misy ary niarana enitsika teo ny kabary ho ana manokana zany aloha tsisy maratsy ny fijerevana le sosialim-bahoaka ary tsisy maratsy ihany koa ny fanaovana fotodrafitrasa fa ny zavatra hita sy tsapa de hoe tsy tany am'le tena filan'ny vahoaka nataon'ny fitondrana tamin'ny fotoan'androny zay izy vo tonga teo amin'ny fitondrana hoe tokony le sosialim-bahoaka nge nijerevana taloha fa madika tam'izay le zavatra nisy zao zany le filoham-pirenena mba mifantatra hoe ay hoe tokony le sosialim-bahoaka aloha nijerevana fa tena mijaly le vahoaka indrindrindra tena mahantra sy tsy misakafo sy nydretrarehetra eo ihany koa le fitarainana zay ve izy vao mahino an'le fitarainana ho ana manokana zany namana faniry de hoe
aloha mba tsy hofitahana tsolo le vahoaka ny antony manko de ty telo amby roapolo sy roa arivo ty ary zay moa mbola ho resahantsika eo rehefa avy eo hoe inona ny antony tsy amoahana le tetiandrom-pifidianana na ny calendrier électoral satria ho avy le fifidianana zany a de hitina daholo zany le ekipan'ny gouvernementa sy ny fitondram-panjakana andehanao sosialy eny ambanivohatra zany zavatra zany de mety azo eritreretina ary azo tarafana sady hoe mety ho propagande mialohan'ny fotoana indray ve zany zavatra zany mety fandrebirebena vahoaka indray ve mba alesy lahatra hoe mba hifidy any filoham-pirenena indray am'ty taony ty ka aloha le vahoaka tsy hofitahana mihitsy satria ny zavatra tokony ho ataonao zany efa tokony atao hatry ny ela be zany zavatra zany tsy mila kabariny raha tena vonona ny ampandrosan'ny Madagasikara fa ny asa ataonao sy ny zavatra fanasoavanao le firenena de ampy andrefesany vahoakanao amin'ny fotoam-pifidianana ampy hijerevany vahoaka na andresenao lahatra ny vahoaka amin'ny fotoana zay irosona am'zany atao hoe fandresen-dahatra ny vahoaka zany ndray amin'ny fotoan'andro ka alohatsika tsy hamita-bahoaka ny azy zany tonga de zay no eritreretako anazy na amina faniry hoe efa ho avy le fifidianana zay tsy ho ela amam-bolana raha ny teteandrom-pifidianana zany no jerevantsika hoe nalany amin'ny filoham-pirenena sy ny vanim-potoana tokony ataperany mandat indray zany de eo zany efa hoe paikady raha atao hoe paikady mety efa entina andresen-dahatra ny vahoaka ny fotosady indray zany mety ho atao fitondram-panjakana tsetratsetratsiaritra zay zavatra zay kanefa na izanona zany a mila mailo foana tsika vahoaka malagasy fa raha nisy fampandrosona nandritra an'izay ataontsika hoe telo taona efa taona amin'ny fitondranty mandat filoham-pirenena ty de tena tokony efa tsapany vahoaka zany zavatra any ka alohantsika tsy hamita vahoaka ntsony am'ty ndray mitoraka ty fa ny vahoaka zany efa tsy azo rebirebena ntsony fa raha anao le sosialy ianao ataovy le sosialy fa aza atao entina amitahana vahoaka indray zany le izy namana fanira ny teny avaradrano victime voalohany tamin'ity resaka fotodrafitrasa ty satria tsaroantsika tsara député Géry Randrimolaina le hoe anao an'le lalam-benkodana de tonga de natomboka teny amin'ny district misy ana hotely izy commune Talata Volonondry de nitamboary teny Ambolo fokotamo le Ambolo zany no tratran'izay avy hatrany tena nitaraina ny tomany na alahelo ny vahoaka ary mbola nitolera izy taty Antsahamaro ajanona nefa le fotodrafitrasa tsika aloha mbola tsy miditra le hoe inona mety ho antony satria be da be ny adevitra mandeha hoe zéro décaissement ahoana ny toana décaissement zany hoe fomba famoaham-bola avy any mpamatsy vola tsy nahita bailleur misalasala ihany koa ireo partenaire zay miara-miasa an'le fitondram-panjakana ny caisse de l'État mba tsy lazana hoe vita de tena manify de manify ny réservana devise tsy ampy ahafahana manodikodim-bola etseroa fa tsy maintsy tazomina tsara mba stable an'ilay volatsika ariary mihoatra an'ireo vola vahiny sy ny amin'ny hoe tsy namoaka vola ny mpamatsy vola amina karazana fotodrafitrasa maro be de sahirana le fitondram-panjakana satria na ny manefa karaha mampiasa hatram'izao betsaka no menomeno ohatran'izany aloha de tsy olontsika ny ao amin'ny armady zao de mbola sahirana vaky sahirana mihitsy mipiasa mbola tsy mandray zay tokony hosotrahany ara-dalàna tsara betsaka no menomeno eny ataontsika hoe itovizany rehetra le izy noho ny tsy faiza mitata an'le fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany mitranga de lasa victime le vahoaka mitotofana tsy lera mbola hitanay mihitsy le sary député Géry nidina tena teny Talata Volony voatanimbary avy naketsa tonga de nitotofana izy zao ajanona le fotodrafitrasa de mety miandro zao ny vahoaka any Ambolo sy ny rehetrarehetra hoe ao député Géry na de fakahirezina sy ny sisa ihany sy ny amin'ny hoe averina viarina ny tambarin'olona sy ny tambolon'olona rehefa avy ny setrasetrainareo tsy atao le zavatra tena raha io resaka hoe fangalana an'ireo tanin'olona reo zany anaovana an'io lalana amikotany io na manafaniry de tena anisan'ny tena resabe ary tena misy mihitsy tena hoe mitondra takaitra reo vahoaka zay atao hoe tratran'izay hoe nalaina ny tanin'izy reo zay zany kanefa tsy nisy atao hoe le takalony na vidin'ireo tanireo na vidin'ireo tanimbary eo atramitsika miteny zao ary io efa nitsoko an'ny be ny tanàna ny Talata Volonondry hoe mba karakarao andriamatoa be ny tanàna no momba ny vidin'ireo tanin'ireo olon'ireo sy ny asianareo an'ireo olondray ihany koa satria tsy misy ho ale izy ireo tsy manan-kelofana izy ireo tsy misy tany volena ary ihany koa tsisy toerana zay entin'izy ireo andeha iompiana satria tiana ny manamarika fa tena hoe fiveloman'ireo tatsara eo
le nanaovana nalaina nanalanan'io anaovana an'io lalana io manko tsara manamarika na manafaniry fa tokony taty ambo mangarova izy io no natomboka ary efa fatapatatra zareo fa raha ombo mangarova enjakenjana ny olona ao satria olona efa mba mafantatra ny tokony atao sy olona mba olona nandala fianarana sy mafantatra lalàna ny akapetsahany toerana zay tsy maintsy olalovan'io lalana io de somarina tataotra ihany ny fotoanam-panjakana fa aleoloha akisaka ho an'ny talatany volon'ondro no ny anton'izay zavatra zay ngambany ary reo olona eo mbola tsisy nahazo ny atao hoe vidin'ireo tany reo zay nalaina ihany ko ary io tsy efa hoe ray volana tam'izay député Jerry tam'le fiandohan'ny volana iny mbola tsisy tokotaniny hatramin'izao tompoko ary zay mampimenimenina andreo vahoaka ary zay mihitsy ny tenenako an'ny fotoanam-panjakana am'izao fotoana zao mba aloavy aloha vidi tanin'olona zay nareo vao manoy le asa raha ho tohizana raha tsy tohizana tso moa le asa de isorana an'Andriamanitra be deaibe fa hoe iverina amin'ny olona ny tany nefa fa mbola tokony an-tamin'izena ihany le olona satria le tamboary zany lasa toerana fambolena ary zavatra tena manahirana ny olona sy tena mampikaikaiky ny olona le tena tamboary ngeny tena masarotony an'ny olona noho le tany ety ka raha tamboary efa voatototry reo zany zao de tena mbola tsy hitan'le olona zao anaovana an'le izy hoe inona indray zany no volena amin'io tany io mety efa voatotototony an'zay mety tsy fantatra ihany koa avokatra ve le tany totofana sa manahoana sy manahoana fa tsy zay ihany fa na eto amin'ny bypass eto ary itoerana zay misy an'ny sozea io zay mahatonga mampimenimenina ny tompony satria nalainy zareo tsy fantatra fa hoe anaovana projet na terminus na bus eo amin'ny bypass eo rehefa vita ny rokady zay atao hoe nametrahana dépôt any rokady le toerana de avy eo ihany koa nefa zany tapitra le contrat natao tamin'ny sozea zay nanao an'le lalana de iverina amin'le tompony le toerana de io tany io nangalan'ny tompony hoe efa vita fa aloha iverina aty am'izay de afiarina am'izay le tany de rehefa ho alain'le tompony le izy zavatra navakena tonga de fefoemotry zareo le izy de le tompony moa anatakatasy akadalana de nandefa n'io takatasy io tany amin'ny commune aka permis zay entina anaovana clôture le toerana de hatramintsika amin'ny teny zao tsy navoakan'ny commune le permis fa ihany koa hoe ho alain'ny fotoanam-panjakana le toerana zany zay efa voafefy tsy nisy ihany ko fampahafantarana tsy nisy fifampiresana hoe zao ny vidin'ny taninareo fa ho alainay de mametram-panontaniana tena anaovana projet na terminus na bus marina ve izy io sa misy olona ihany koa te akan'le tany tsy riritra tany mandroso koa le Mangakely lasora rehetrarehetra iny fa raha hoe anaovana projet na terminus na bus zany raha tsy possible le izy satria tena eo apototry ny rond-point ahoana zany ny fomba ivoahana bus eo amina rond-point ahoana ny fomba idirana bus eo amin'le rond-point mbola mametra-panontaniana ihany ka alefako ihany le resaka hoe tsarotrarotra zany natao hoe ijereva ny fotoanam-panjakana ve noho ny tsy fisimbola ve sa hoe tena anaovana tervoimanta fotsiny hoe tsy afaka makaizy nareo ry vahoaka fa zay tianay atao no atao nefa na izany naty zany ny filoham-pirenena zay ijery sosialym-bahoaka ka so de mba toy ny vahoaka tena tratrany tsindrifaly avitsy olo no jerenareo satria olombelona ihany koa izy reo ary tena olona mijaly fiveloma no tena hoe poteha amin'ny fanjakana nefa tsy misy zany fijerevana manokana zay tokony ataon'ny fanjakana ho anazy reo ka manetana anareo mpitondra fanjakana mba ataovy araka ny rariny sihintsy ndre tompoko ary indrindraindrindra mba jerevo reo tatsara eo talatany volon'ondro amin'ny partianam-bolo zay anaovana ny lalambe mikotany io fa tena mijaly eo ihany koa anao de matobe ny tanàna zay tena akaiky an'ireo vahoaka reo fidy anao reo vahoaka reo aiza ny tamberina ndraikitra sy hoe fijerevanao marina le vahoaka zay eo ambany fiadidinao fa aza vela hoe fitondram-panjakana manao zavatra de na mamono an'le vahoaka ny fotony ary de manaiky ianao fa tokony ianao mihitsy raha ny tena tokony mitondra fitarana an'ireo vahoaka reo hoe ahoana ary fitondram-panjakana no tokony jerana an'le vahoaka zay eo ambany fiadidiko zay zany tena tokony ho asan'ny be ny tanàna ihany ko ka apetraka aminao zay andriamatoa be ny tanàna apetraka amin'ny mpitondram-panjakana ihany ko io mba jerevo reo olona reo fa tena mijaly satria nareo fa milaza fa hijery sosialy vahoaka ary efa nilaza ihany koa fa ho ajanona daholo foto-drafitrasa rehetrarehetra aleo zany ny olona aloha amboly raha ohatra ka mbola tsy vitanareo ny mijery zay atao hoe indemnisation zay tokony ho ataonareo am'ireo vahoaka reo fa tena mijaly le vahoaka le izy manko rehefa adiniantsika de tery lalana le fanjakana satria voaterin''le fotoana eto zany zao atsika de tenentsika le fanjakana nambaranareo fa vita 80 kilometre nareo amin'ny autoroute na arabe mikodana mialoha amin'ny faran'ny taona ty 2023 ty
ka so de fa fantatrareo fa tsy vita ny empotra ny zalahy-mpiara-miasa tsy manana an'le 20% an'lay aporo ny fitondram-panjakana sisisy tahakan'izany koa ny any tsy mahabe omby ange député jery voatosika tato amin'ny député Anlaratsimbazafa taty Akadimanga taty moa zany sy Tariambodratrimo tena ambotry manjakatany ny Tanamasoandro de lasa ny tsy mahabe omby mbola mitolona am'izao fotoana zao mivahoaka ny Mery Atosika ka zay fotodrafitrasa ajanony aiza nahitanao 600 millions de dollars anaovanao an'le Tanamasoandro satria raha fahafantarantsika an'le projet Tanamasoandro manodidina tsy latsak'izay vola tadiaviny le fitondram-panjakana zay koa namana faniry mety atao hoe sehatra anankiray mety miova ihany koa ny langage mpitondra fanjakana satria fanta hoe tsy ho vita tsyoa fotoana efa kely de aleony hoe miova zany ny famindra satria ho afa-baraka io satria raha ny zavatra lazainy any hatramin'izay BDP fa mifantaterahana izy eo ihany izy moa miteny hoe BDP fotodrafitrasa vita anjara ndraindraketra moa fa za tsy de hitako loatra na fantatry loatra atraizaka aiza fa rainy aminay avatraano de tena tsy hitako loatra hoe zay eto hoe fotodrafitrasa zay tena hoe nataon'ny fitondram-panjakana fa anjara zay zavatra zay anjara mampafantatra an'izay amin'ny vahoaka ihany koa raha tena nisy fa ho antsika zany de hoe efa hatry ny ela be ny tokony jerevana ny sosialim-bahoaka fa tsy hoe zao efa kaiky ho tapitra amin'ny mandahanao de zay ny entinao andresen-dahatra amin'ny vahoaka indray fa mafantatra nataony reo vahoaka malagasy reo ary mandinika ireo ary tsy aritra foana zao atao hoe fahantrahany zao tsony ny vahoaka malagasy ary misy matoky fa tena maha-kristianina tsika ihany koa dia matoky an'Andriamanitra ihany koa tsika anova ny tantaran'ny Madagasikara atao nandraitra ny toro-tenin'ny paster Zaka teny Antsonjombe ny amin'ny hoe alohantsika anao famokarana sy fampamokarana de ny sabatra avadika Hoangady ny Kalaknikova avadika ety fanetezam-boaloboka ny Bala avadika Masimboly zava-dehibe zany satria iny le toro-teny tsy zakany sasany fa miverina ihany hoe ndeha amokarytsika de itsinjo vaoaka satria na volany ara manahirana député Jery maraparana antsika ny teadevitra ty eto aloha zany de anaovana kokoa anareo Ambomanga kely ny comtim satria navita fionana tamin'ny Omaly tahakan'izany koa tamin'ny farany herinandro teo sady alefa mifaly eo ihany ny sary moa zany ho an'ny jeune team Avaradrano zay teny faritra Avaradrano asy izy io Sabotsinamena no nanatanterahana azy Sabotsinamena tsara fara de reto hitantsika reto ny jeune team zany zay mazava ho azy moa ny tanora nge tsy maintsy eo foana ny 10 team tarehan'ny Solombaboaka Jery Randremolaina sy ny ekipany fa ny jeune team zao hitantsika zao mitana micro io moa zany Zeranovina zay anatin'ny 10 team ato Itojo jeune team ato Alasora sady pitarika Anavaradrano de itoka pitarika ny comteam ao atalata ny voalondro sady jeune team de mahafinaritra ny lafin-javatra tahaka izao sady mitohy any amin'le fanetanana ary miasa mafy ny fanetanana tamin'ny farany herinandro teo ko Atsimondrano zay nietsika koa ny tanorina Atsimondrano de manao fanetanana hoe misoratanara tahaka ny ataony any Fianaratsoa Toliary miasa mafy mihitsy de tsara ngamba ny tondrana n'lay avatrafatra tahaka izao sady mamarapara antsika député Jery Randremolaina arabana ihany koa zany ny jeune team Avaradrano reny moa zany na jeune na ny vehivavy de eo foana ny 10 team zany zay ray aman-dreny zay lazaina fa mpanoro lalana mpitondra ny toromarika avy aty amin'ny Foibe makany amin'ireo rafitra isan-karazany io fotoana io zany de tena hoe nientina zany anaovana fiaram-panatitratry ny taona ny jeune team Avaradrano ary hitantsika amin'ny sary fa tena hoe efa ao tokoa ny fahavononan'izy ireo zay atao hiatrika ny 2023 satria ny tanora koa de tena anisan'ny sarotiny amin'ny atao hoe lafiny fampianarana lafiny atao hoe fahantrana satria mahita ireo ray aman-dreny sy ireo zokony zay tena hoe miandy mafy amin'ny fivelomana am'izao fotoana zao de tena vonona nandraikitr'izy ireo amin'ny fividianana vonona ihany koa am'izay atao hoe mahatanorana azy zay amin'ny hoavy firenena de isorana manokana ireo mpikarakara moa zany indrindra ny tompon'ny trano zay nandraisana an'io toeran'io fionan'io eo ihany koa mpikarakara zany ny jeune team ny président jeune team sy ny vice président brown jeune team zany na izany naty zany de teo ihany foana koa ny 10 team sy ny femme team ny fanotrona tamin'izy ireo fa tena mamy fiarahana ary anisan'ny ny fakalalan'ireo tanora tiako Madagasikara eraky ny Avaradrano ihany koa no nanaovana an'izao zavatra io satria hiatrika fifidianana tsika hiatrika hiady ihany koa tsika
de izay no antony hoe ilaina ny fiomanana de meloa dia manaraka vitatsika ihany fa de zay zany ny atao hoe isogana ny ekipa rehetrarehetra namana faniry ho ana manokana ihany koa tapotra ny fotoana zay andraisako fitenenana de alohan'ny amaranako anazy de misy vidéo zay atao hoe tsara ho hitatsika ihany zany tamin'ny fiaonana iny de mangataka ny faly aloha alefa le vidéo de avy eo mamakana anazy avy eo eny ary ndao faly miandra le vidéo avy any amin'ny faly tsika efa voamana ve faly tanora mino say ary vonany ijoro no tazana tetsysabotsina mehana androany ipoka tanteraka ny hevitra izay mariky ny fahavononana anangana firenena vanony fifampiarabanana tratrany taona ho an'ny tanora tiako Madagasikara distrika Navaradrano natao teto saingy tsy diso anjara tamin'izany ny fifanomezana toromarika ho an'ny samy mpikatroka betabe ny tsao mandeha betabe ny zavatra mandeha manerana ny distrika manerana Madagasikara mihitsiny tsy resaka fotsiny ana aminay misy fivorina tsy misy fivorina roa manahira an'ireny zavatra ireny izao ihany ny zavatra lazaitsika ny tiako Madagasikara zay tarihan'ny président Ravalomanana dia antoko ray tsy mivaky ary antoko ray tsy hoe mandeha makatsy na mandeha makaroa fa dia manana ligne directive anankiray ny antoko tiako Madagasikara ary manana ny rafitra mifehy azy ny antoko tiako Madagasikara zay tarihan'ny président Ravalomanana ao ny bureau politique ao ny distim ndraiky tim moa tokony izy fa tsy nisy hatramin'izao ao ny distim ao ny foktim ao ny comtim ao ny foktim rantsana ao anatin'ireo ny jeune team sy ny femme team anjaratsika tsiraray avy manetana ny atsimo ny avaratra ny andrefana sy ny atsinanana ny amin'ny zavamisy ankehitriny mba tsy hiverenany zao zavamisy zao tsony dia fantatsika hoe iny iza no tokony hitondra ty firenena ty betsaka ny zavatra mandeha ankehitriny rehefa hoe ho tonga amin'ny fividianana amin'ity taona ity dia mipopotra dolodolo ny antoko politika ny olona rehetrarehetra niezaka mandray mamorona basy etseroa ataoko fa tsy voavelony zany tsika atao anatin'ny tokotiako Madagasikara fa hitazana tsany kiondalana lehibe ahafahana manova ny fiainan'ny vahoaka malagasy ty taona 2024 ity ny tanora no mila mandray andraikitra voalohany ho fanarenana ny firenena ka ahafahana mamela indray ny asiny mahamalagasy ny malagasy ka eto zany dia matsika zay tonga eto aloha fa manana zay anjara didy zay manomboka rapiso de rapiso ihany satria efa rahantsika malala ihany koa fa amin'ny talata ho avy zao no fanakatonana ny lisy fifidianana ka ny andraikitsika voalohany dia manenjika farak'izay aingana an'izay fanetanana ny olona rehetra zay itsofoka ao anatin'ny lisy fifidianana ao alinan'izay tsika miara mirontsika tsy mila mandrimandry manana aretina ny rehetra manoloana ny fahavoazany firenena izao manana andraikitra feno amin'ny fanentanana ny mpiarabelona mba ho fanarenana izao zavamisy izao ny tanora malagasy matoa manao politika ny tanora matoa miditra ao anatina fikambanana toko politika dia tsara fantatra ny aloha zany hoe atoko politika zany ka nazavaina amin'reto tanora rehetra hoe manao politika dia fanaovana asa fanaovana hetsika entina azahoana fahefana ary ho tombotsoa be sy maro ka ny afatra ho an'ny tanora zany dia tena nazava ny ampanontaniana ny président Ravalomanana amin'ny taona 2024 lanonana fifampiarabanana tratrany taona no natao teto ka nisy ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-mifaly nataon'ireo tanora avy amin'ny antokotima avaradrano ireto nisy ihany koa ny fidirana mivantana an-telefona natao ny solombavam-bahoaka jerirany Driambolaina nanomeny toromarika avy amin'ny bureau politika manoloana ny kiondalana izay ho lalovan'ny firenena ka isan'izany ny fanaraha-maso sy fidirana ao anatin'ny lisy mpifidianana ya hitatsika amin'ireny sary iny fa tanora voeritreriny daholy no vonona tena hoe hiatrika an'izany fifidianana amin'ny 2024 zany reny zavatra reny zany dia manaporofo hoe matony tanora samy joro sy vonona ohatran'ireny dia mahita an'le tsy fetezana be dehibe eto amin'ny tany sy firenena ary tiana manamarika namana faniry fa tena hoe limbo avao koa reny tanora reny ary maharaka ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao ary rehefa tafaresaka tamin'izy ireo ny tena dia tena hoe vonona izy zay député fa tena anavitra n'ity firenena ity fa aloha je olona tena tokony avita an'izay no tohanana sy ampiana
de zay rehetraketra nisy mahavelom-bolo satria fijoron'reo tanoro reo sy ny ataontsika hoe ny vehivavy ihany koa zay ny zavatra be eto amin'ny tany sy ny firenena hoe fahatsapahana izy ireo zavatra tsy mety sy ny atao hoe rivotra iainana am'izao fotoana zao zay tena hoe mitondra any amin'ny fahantrana mihitsy de tena mila hojerena mila avotana fa ho hitatsika moa zany rehetraketra zany amin'ny fotoana mampety azy fa ny azo andrefesana an'izany atao hoe asa sy atao hoe fandraisana ndraiky tsy ny tsirairay zay de tena hoe nivaly ny asa tao sy ny atao hoe fandraisana ndraiky tsy ny tsirairay de zay no ahafatsika manatrata ny tanjona fa misy matoka namana faniry fa ho tratra zay tandron'izay ary tena makahiry an'ireo tanora reo tena koa ary indrindraindrindra tena mampirisika an'izy ireo am'izay fandraisana ndraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena zay fa mirary soa anareo ry tanorana Madagadrano mirary soa ihany koa ny tanora amin'ny Madagasikara rehetrarehetra mirary soa amin'ny Barea ihany koa araka le efa nitenenina teo de mirary soa amin'ny vahoaka malagasy makasitraka faniry makasitraka ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra namana honorable Alain Ratsimbazafe ihany koa zay voafidy tao amin'ny district Atsimondramo fa eto akaiky eto ometsika anazy indray sehatra fa de mametraka ny kokoa sy mandrapitafa indray ho atsika rehetrarehetra dia mirary soa atsika rehetrarehetra avy any ivelany ihany koa makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy eny ara de velom-pisaorana ny solombamoaka Géry Randriamolaintsika mientsika fa tsy maintsy mbola hoentsika indray programme manaraka satria avy nitety commune ny député sy ny distim niaraka taminy marobe ireo nandehanana Alasora atao anatin'izany Anjeva atao anatin'izany ihany koa Sabotsinamena taiza moa Anosy Avaratra maromaro ireo commune nandehanana ho an'ireo commune mbola miandry zany de tsy hoavy tsy ela de hoavy Masindray Ambomanambola Feferana Viliazo zany rehetrarehetra zany mbola ao Avaradrano zany de aleo ilama de aleo isesy hoe fitenena zay isika io zany raha ohatra zany le olona le avy nandeha tongotra lavitra be nandritry ny efa taona de isika zany am'izao ry vahoaka malagasy ry tanora indrindrandrindra efa mandeha manomboka mahazo am'le lala masaka tsika io de rehefa mandeha manomboka mahazo an'le lala masaka tsika io de efa manomboka mahita tanàna tsara tsy hoe kanana fa efa manomboka mahita tanàna tsara zany tsika fa efa mandeha tsikelikely an'le lala masaka zany tsika io de mandehana am'le lala masaka aza mivilivily soraty tsara ny anarana fa ho tonga any am'le tanàntsika tsy ho ela zany amin'ny vanim-potoana ny fifidianana ametrahantsika sy amerenatsika ny tenany tompony any amin'ny lakile zany hoe menany tompony lakile fa le lakile zany nisy nandroba le izy de nisy tafiditra tsy lera tao anaty trano tao nanakirotana ny tao an-trano na mpiady ny fianakaviana tao nivarotra fananana rehetrarehetra tao nanao zavatra tsy nety am'le fitantanana an'le tokantrano fa aleo averina ny tompony lakile de tena andamina anadio trano tanteraka rehefa tonga le fotoana amty 2023 ty any miaraba député Alain Ratsimbazafe fa miarabanao namana faniry ary mananitra koa ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana kompatanana manokana ho an'ny mponina Andoran'ny Fotsy sy ny manodidina satria dia nisy ny fitsidihana zay nataon'ireo jeune team sy ny femme team ary ny ireo namana tamin'ny arrondissement samihafa anisan'izany ny premier arrondissement sy ny 4e arrondissement zany ny fametanana tamin'ny ekipa taty amin'ny district Atsimondrano nidina ifotony manao ny fanetanana tamin'ny faraparan'ny herinandro iny namana faniry ary nafinaritra ny andraisan'ny vahoaka n'Andoran'ny Fotsy am'izany fidinan'izany ka zay no anaovana kompatanana manokana ho azy ireo nandray ankizy-po sy mifampiresaka sy mifampizara ny zava-misy manodidina an'izay sehatra ny fifidianan'izay dia mbola manasa atsika moa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana ireo namana zay nandray anjara teo aloha isan'izany ry Dadale Refotaka avany Ankady Manga miteny Dadareva ny solombavam-bahoaka Géry Randriambolaina de namana Rina Rabe Mananjara de ety motsika faniry mifampitafa ao anatin'ny minitra vitsivitsy efa nanontaniky tany député Géry teo fa ohatry ny olo-pirenena rehetrarehetra ihany barea ihany fa na izany ary mitady lokon'ny sasany loko politika le izy animban'le moral amin'ny boakely miady mafy any Algérie am'izao fotoana zao député makasitraka ny ekipa amin'ny Barea aloha atao hoe niady ho an'ny firenena malagasy ary nametraka avo an'izany hoe lanja amin'ny baolina kitra eto Madagasikara zany ny faharoa de misy tokoa ny fikasana andoko politika an'izany zay hitatsika fa
efa tsy nahasoatsika tamin'ny zava-nisy teo aloha zany e satria lasa mampiena n'lay fitiavany malagasy an'lay ekipa bariandray raha sanatria ka anana fomba fijerotra zany foana ny fitondram-panjakana fa aleo mba ilay baolina kitra ataotsika mampiavana sy mampivondrona ny malagasy a satria hitatsika tamin'iny taorinan'iny lalao iny na manafaniry de tsisy zay tsy malagasy a naneo ny fihetsepony ao a ny anatin'ny tambazotra tserasera ao no nyvoaka ny trano ary ao no nampaneny kiriko sy ny sisa ny alin'iny ary maro ao raha ny lalana zay voasakana no zay endriky ny hoe fanehoana ny fahafaliany malagasy zay a na de ao ara ny fahoriana ny fahatrana sy ny sisa zay mianjady amin'ny voaka malagasy a de mba anisan'ny nampitombo andro iainana angamba iny fahitana sy fahenona ny fandresenina azo ny bareany madagasikara iny mitondra atsika sy aravona ho an'ny vahoaka rehetra iny ka eto moa zany de hoe aoka mba tsy andeha am'izany lalan'ny fantokoana politika zany e ny io taranja ara-panantanjahanteny io a indrindraindrindra ny baolina kitra zay hita fa maro amitsika malagasy a ny manaraka sy atao hoe mametosika mihitsy an'izany baolina kitra zany eto madagasikara dia mba aleo a hijanona ao anatin'izay fankatiavan'ny malagasy zay a ireny fanatanjahantena ireny député Alain Ratsimazafy rehefa mivahiny matetika eto amin'ny fandarina amin'ny expérience efe be ny tanàna nandritry ny asa 4 sa 13 taona 13 taona tao anatin'ny commune Ambojanaka de tsy mitsahatra mitaraina foana ny amin'ny resaka zay fifampikasoana nireny vahoaka eny fotony reny ny amin'ny fitaraina mbahoaka mihitsy amin'ny akabeny ny amin'ny ahoana no ahafana mitsinjo ny vahoaka eny fotony satria expérience ho ianao tamin'ny anao be ny tanàna ny amin'ny hoe tena manakaiky vahoaka ary tena fantatra ny etaeta ny vahoaka te androso le vahoaka malagasy ary mba te iaina ohatran'ireo vahoaka ny firenenakafa rehetrarehetra nalefatsika teo ary efa nilazanevy ny solomam-bahoaka zay rirandrembolaina ny amin'ny hoe ny ovalela ny fitondram-panjakana hifantoka kokoa amin'ny orana ara-tsy sosialy ny vahoaka nisy fanio-kevitra zay manko natao ingaiany rajoelona tamin'ny 1 izay tsaroko tsara député Alain Ratsimazafy tany ho any volana hotany rehefa mafy be mihitsy lay fiakarany vidim-piainana mafy noho izao mbola eo ihany izy tam'izay zany fa ty moa zany efa ray alina fa tam'izany efa nanomboka 7 valorivo ny litatry menaka fa efa niakatra tam'izany de ozy ngarajoelona ary niakatra koa vary satria niakatra 700 de ozy ngarajoelona hoe tsy maintsy voavahanareo anatin'ny 3 andro fa raha tsy voavahanareo akafanapahakevitra de lasa sacrifié tao anatin'izay moa le ministre mivaritra tam'le hoe solution kapoka lay narosony tam'izay nanomboka tany tsisy ny vahaolana de efa nyteny rehetra ny amin'ny hoe ndao mifantoka manao fambolena ndao mamokatra de nahodikotina hoe covid-19 any fa tam'izany le oeraoerana hoe anafatra 120 ppn sy ny tsisa de nyteny mipahay ara-toekarena hoe mamotika ny tontolo ara-toekarena nge io importation io e satria mamoaka vola vahiny ary manimba le mpamokatra anaty le izy tsy mameaina ny tontolo ekonomika ihany ko eo amin'ny fikajina ny sandam-bola malagasy sy ny sandam-bola vahiny sahirana amin'io banque centrale sy ny banque primaire zany fa nanao ny didoa moa le fitondram-panjakana taorina zay de hoe misy famatsim-bola azotsika ny amin'ny hoe plan de redressement taorina ny covid-19 sy ilay fandalovany cyclone Batsiray sy Eminaty maromaro teto Madagasikara député Alain Ratsimazafy de neritreretina mihitsy de anafaka anamora anamaivana ary anampy ny fahasiaranandreo vahoaka nalovany rivodoza sy ireo trapahasiarana am'izao fotoana izao treto tsy hitatsika zany fa ny zava-misy aloha de ho hitatsika iainana isan'andro tsisy zay tsy mikaikaika tafiakatra tena tsy fantako hoe firy eny satria raha miverina any anatin'lay inona député Alain Ratsimazafy raha miverina any anatin'lay arsiva hoe ohatrinona moa ny kapoka ny vary ny akaran'le fitondram-panjakana de mbola misy mahita raha ny amin'ny hoe 500 ny kapoka ny vary tamin'ny 12 adevitra tam'izany 500 ariary zao le izy tena niakatra arivo ariary ny kapoka ny vary ary efa misy mihoatra an'izay ara any faritra sasany
tsy resahantsika ntsony roalina ny klaoan'ny enomby litatry menaka ndraisy ny fitondram-panjakana teo amin'ny 4 sy 7 ny kasiteta am'izany fotoana andrany io menaka spesial varovarotany eny io elvina sinsisa io tonga ray alina latsaka 200 na 700 izy am'izao fotoan'izao ny litatra betsaka zany le fahoriny le voaka malagasy ary aboniny tsy fanananasa ny fahakelezany le hoe vola lay pouvoir d'achat fa efa mividy zany tapa-kevitra ary le fitondram-panjakana député LR Tsimbazafa ny amin'ny hoe ndao anao plan social efa ifarana amin'ny mantahany zany vao taitra tao anaty toromasiny tao le fitondram-panjakana de rehefa taitra tao de tahaka le mahazatra azy tsy mazaka mahita vahoaka marobe de tsy mandinika akory ny hoe inona nefa zavatra napetrapetraka atao anatin'le loi de finance inona le fahatsoana marobe tamin'le fitantanana au lieu zany de tokony hanao an'le résilience tokony hanao an'le protection sociale tokony hanao an'lay filet de sécurité de manao plan social zany ty moa zay le nanontaniky teo hoe fampiry plan ty taorina amin'ny plan Marshall tsy talohany tsy tadodosiny taorina amin'ny plan de redressement plan émergence Madagasikara misy plan social andray firemy plan zany no plan arosin'lay mpitondra fanjakana zany hoe miodikodiny eo am'faritry ny faribolana eo manao cercle vicieux tsy tafavoakeo le fitondram-panjakana député Alaina Tsimbazafa ianareo nefany de tena tsara ny asan'le gouvernemanta na mpanatanteraka matoa manao miakolopahiny ny filoham-pirenena ny verina any am'le tena maharary voaka sy le tarainy any olona dikan'izay tsy nahomby le fitondram-panjakana tao anatin'lay fotoanany tantanany manakambarina satria anisany nanao soni an'lay motion de censure neo député Alaina Tsimbazafa satria voasongadina atao anatin'le rijateny lay motion de censure mihitsy lay resaka social-mbahoaka enina manafaniry misy zavatra somary iverenako kely angamba aloha tsara ezahantsika ampahafantarina ny vahoaka malagasy ihany koa no hoe raha nanova gouvernement tafara ny fitondram-panjakana io de anisan'ny nalaza teto amin'ny tany sy ny firenena hoe mitady servo ny fitondram-panjakana andrafitra an'izany gouvernement zany akoatran'izay dia rasa raha natadidy tsara ianao na manafaniry fa nisy ny fifanarahana ary fankatoavana misy teo anivon'ny filakevitry ny ministra ny fampidirana ny antsona hoe cabinet Rothschild zay anampy ny gouvernement amin'ny fitadiavana ny atao hoe loharanombola samihafa ny fiatrehana ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara raha ny fatadiavako azy dia eo amin'ny 5 volana azo avoziny eo zany fifanarahany zany efa tapitra tsy ela izay fifanarahany zay raha tsy diso eo amin'ny 3 volana eo sisa aiza ho aiza ny fetraikan'izany rehetrarehetra zany tsy nitsahatra ny tenitsika teto anivon'ny fandarana miara-manonja mahakasika ny dondatabatra ny fampiananoana lakilosy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny hoe zao ange ny zavatra iainan'ny vahoaka manoloana n'ireo fangiry firina maro samihafa zay efa nyresahanao teo fa ankehitriny zany vao mahare zany filoham-pirenena zany fa tena miatra ankoditra na antolana ny vahoaka malagasy ty fahasairanana sy ty fiakarany vidim-piainana mafy loatra eto Madagasikara ty ny zavatra azoko ambara manoloana n'io teny nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina na manafaniry de tsotra ny hoe raha ny zavatra hita am'izao fotoan'izao dia tsy mahatoky ny fitondram-panjakana malagasy tsona ireo mpamatsy vola ivelany ka amatsiana reo foto-dravitrasa dia ahodiny ray lay sainy vahoaka malagasy hoe tena hitodika amin'ny lafiny sosialy satria tsy ho tanteraka rehefa mpanantenana samihafa mahakasika ny foto-dravitrasa eto Madagasikara zay zany ny fijeriko an'ireny fanambarany ny filoham-pirenena reny zany hoe diversion reny manoloana nefa hoe tsy fahatokisana anana ny mpamatsy vola ntsony am'izao fitondrany zao satria na ny gouvernement zay misy na ny cabinet Rothschild zay napetraka everina fa hitondra fivoarana ho amin'ny Madagasikara dia hitatsika am'izao fotoan'izao fa tsy nisy vokatsoa netin'izany rehetrarehetra zany zay na tonga ny solombavam-bahoaka nametraka ny fitsim-pahapitokisana satria efa mihoatra ny fefy raha ny zavatra entin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao miatrika ny fiainatsarotry ny vahoaka malagasy zany ka ireny kabary zay nataon'ny filoha reny de fatatsika efa tsy mahataitra ny malagasy tsony reny hoe tia ndray lay
endrikendrika family viliana saim-bahoaka eto Madagasikara dia tsy mahagaga raha toka teny tonteny rehetra reny a fa ny amin'ny lafiny fanatanterahana de raha tsika mahita eo indray hoe tena ho any amin'izay marina ve hidina ny atoerana avokoa ve ny gouvernemanta fa tsy atrika marina ny fiomanana ny fifidianana satria hitatsika fa fandikan-dalàna ny fiheveranay azy raha to ka misy ny fisainana na de kely akorara ny anempotra ny datim-pifidianana ho an'ny fifidianana filoha-pirenena eto amintsika zay voalaza ny lalam-panorenana mazava ny hoe ao anatin'ny 5 taona ny mandat anankiray ho an'ny filoha-pirenena hitatsika taratra mantsy namana faniry amin'izao fotoan'izao fa tsy misy mihitsy endrika datim-pifidianana atolotry ny CNI mandraky ty androany eo anivony fitondram-panjakana maefa satria ao anatin'ny filakevitry minisitra no andraisana ireny fanapahan-kevitra mahakasika ny datim-pifidianana zay hotanterahana eto Madagasikara reny inona zany ny zavatra finosiny zany rehetrarehetra zany de ny hoe tena lava ny fempotoana hitantanana ny filoha-pirenena ary rebirebe ndray ny vahoaka malagasy amin'ity lafiny ajanona ny foto-drafitrasa fa hitodika ty amin'ny lafiny ara-tsosialy ndray tsika nefa ny ao ambadik'izay ihany koa de hoe tsy misy ny vola enti-manana hiatrehana an'ireo foto-drafitrasa lehibe zay tiano tanterahana eto Madagasikara io raha tsy teny fotsiny aho anatsimy-rano manokany flyover ane namana faniry ka efa tao anaty teti-bola taona 2024 fa mandraky ty androany tsy mbola nisy a na vaty fototsara natao ty tsy hanosy zato manoloana an'izany flyover zany nire de hoe efa nisy appel d'offre natao fa mandraky ty androany tsy nisy asa nanomboka ahoana moa ny inonao manoloana an'izany ny hoe efa teti-bola tany amin'ny taona 2024 no tsy misy fanatanterahana de kely akory raha mandraky ty androany zay ny azo ilazana fa ny kitapom-bola mpanjakana entina etrehana an'ireny foto-drafitrasy reny mihitsy ny tsy misy a dia lazaina indray fa aty amin'ny lafiny ara-tsosialy nde himasona ato anatin'ny 10 taona 2024 le kolotsain'ny kilaingalainga zay zany tena manahirana n'le fitantanany le mpitondra am'izao fotoan'izao ary io zavatra ataon'le filoha-pirenena io a de mamatotra azy tsy kelikely a amina resaka tsy fitiavany vahoaka azy ary betsaka moa ary zay mahafinaritra am'izao fotoan'izao deputé Alain Ratsimanjaka efa betsaka ny olona tonga saina mandeha anao fivorim-pianakaviana de le olona le tena nanondro molotra taloha tamin'ny 20 sy 20 nana tena zavatra betsaka le fianakaviana tena nieritreritra anao badraodra le fianakaviana zay nanasokajy anao hoe diso lalana ary zareo ndray ankehitriny no miazakazaka manantona amresaka manakanaka dresaka milaza ny amin'ny fahadisompanantenana milaza ny amin'ny hoe tena tsy mamerina ny tetsony manontany ny amin'ny hoe manahoana fa tohatry ny tena mila miverina makany ny daty tsika ty manakanaka dresaka milaza ny amin'ny fahadisoana ny amin'ny fifonana samy zany nge zava-misy ao anaty fianakaviana e mifona rangava tena diso be loatra le tena nataonay fa zay manana tena zavatra kanjo moa iny zavatra mitranga zany zava-misy am'izao fotoan'izao eny amin'ny orinasy eny efa mivany lelan'le miseho azo nafanafo taloha andao inona ny atao raha ohatra ka raikitra ny grevy zay vonina le nafanafo hoe tsy mety zany sy ny sisa zay cercle rehetrarehetra andianana zany de ahitanao déception'olona sy frustration'olona be da be naiza ary tsy mamorona zany tsika karaha ny teny moa le filoha-pirenena zany député Alain Ratsimanjaka de kaka iantsika satria tamin'ny farany taona nge izy de nilaza mihitsy ny amin'ny reto sy reto ny foto-drafitrasa atao zany hoe mbola tsy tonga saina izy zany tamin'ny 31 janvier 31 décembre 2022 hiditra 2023 fa aty izy vo tonga saina hoe tsy mety ty zany hoe aty ami'ray vola lay naneo an'ny levony zany amin'ny hoe tsy mety ka iny foto-drafitrasa ataoko iny de gaga nge ny olona efa niandriandry ny olona inandray ary nytenen'le Ramsey eo de chef fokontany de Simon nresahany teo anao izinana cimenterie de anao lalana ty amin'ny RN 10 ny RN 13 anao an'ny apahany 44 sa inona nresahany kely teo sy ny sisa fa zao nambarany tam'zany fa ny taona 2024 de taona mifanatanterahana vina ka ina moa zany vina vi teo de fetela raha tsy mazafy ka le foto-drafitrasa rajanona akory zareo nge tsy manana asa akoatra ny flyover sy tanamasoandro e
RN13 io nambaran'le filohan'ny repoblika hoe tsy hanao politika antsony ratsy vita fa tsy hoe ratsy mipetraka lay a vady fototra aloha zava ka ho vita sa tsy ho vita am'ty 2023 ty io satria tapitra ny mandahan'le filoham-pirenena tsy mihintsika fa ao anatin'ny enina fito valo volana de ho vita ny RN13 tsy possible zany nanao mazitaky ninona